Miaravantsika rehetra tompolasy tompovavy amin'ity alatsinainy fa 13 ny volana Mai 2024 ity. Mitondra ny teny fialantsiny ho antsika rehetra ny amin'ny fahatarana minitra vitsy amin'ny fanombohan'ny fandarina ho an'ny fanomanana moa zany rehetrarehetra izany. Fa efa fantatsika rehetra ihany koa ny zava-misy nanomboka omaly alahady fa 12 ny volana Mai. Mitoy androany moa zany satria misy andrana zay ho an'ny anivon'ny commune n'Antananarivo renivohitra mikasika an'le hoe fandaminana ho an'ny lalana zany amin'ny miazo ny renivohitra indrindrandrindra eny Andohan'Analakely mihodina aty Ambohijatovo na avy any Anosy mandalo any Andohan'Analakely na avy any Ambanidia mandalo eny Andohan'Analakely na avy any Ambondrona sy Faravohatra mandalo any Andohan'Analakely ka izay andry an'izay miteraka fitohanan'ny embouteillage am'izay hoe fanovana ny endriky ny fafamovoizana eto andrenivohitra hatramin'ny omaly no nanovana izany araka ny fanambarana teo anivon'ny commune urbaine Antananarivo renivohitra zany ka betsaka ny fitohanana ary betsaka no menomenina am'izay fandrindrana vaovao amin'ny endriky ny lalina zay nentiny teo anivon'ny CUA zay. Io moa zany lay fomba fiteny amin'ny hoe CUA de mba ite hitondra an'le fandaminana kanefa atreto zany de mbola le pagay araka le nambarany le ben'ny tanàna ny zava-misy na ny teny Akorondrano nanovana ny zotra ny azo taty Antanimena nandalo tonga hatrany Behoririka nivoaka nakany Analakely. Tsarotsika zay ady hevitra be zay ary ity indray zany de misy an'izay hoe fandaminana lalana vaovao zay ary nametrahana rond-point eny akaikaiky ny super musique Analakely eny Andohan'Analakely any zay rond-point zay tsy mbola ao anatin'le manara-penitra sy le tena kalitao le fitondram-panjakana manko miresaka am'izay foana fa tsy araka le zavatra tena resahana le endriky le izy omena vatsina anivon'ny fiarahamonina sy ny mpanjifa zany. Ka ny fitohanana hatrany Anosy hatrany Behoririka any hatraty Ambohijatovo ty Faravohatra ty dia nihitatra tany amin'ireo lalana samihafa dia anisany mahataraika ihany koa zany ny fivezivezena tamin'ity maraina ity ary misy am'ireo namana zay miara-miasa amintsika zany no mbola taraika any amin'ny lalana rehetra any no zay fitohanana vokatry ny andrana eo anivon'ny commune zay. Betsaka moa no fanehoan-kevitra ny amin'ny avereno amin'ny teo aloha izy ity fa manahirana satria le lalana tery dia misy an'le fanovana lalana vaovao nefa tsy mbola de miroso makaiza le izy fa zavatra hafa mihitsy zany no mety ho tokony ho fanovana ka io moa laza manana vahaolana amin'ny embouteillage le mpitantanany commune tamin'ny fotoana fampelezan-kevitra tsy mbola afaka le izy ary tsy hitanao mazavy hoe inona ny tena zavatra hoentina ao anatin'izay fanovana zay fa ny takeda reno betsaka ny fandroana mpivarotra mandeha ihany mangony fotsiny ny fandaminana sisiny arabe reny zany daholo anisan'ny lesika ao amin'ny zava-misy eto Antananarivo renivohitra ka mbola samy mijeritsika hatramin'ireo venany commune zany no mahita vahaolana amin'ny fanovana ny lalana io zany hitondra fahombiazana amin'ny lafiny embouteillage sy fanafainganana ireo fifamovoizana satria raha ny zava-misy amin'izao fotoana resantsika zao dia miteraka perte maro be amin'ireo olona zay manandrara zay fanovandan-dalana nentin'ny commune n'Antananarivo renivohitra eto amin'ny centre ville izay zany ny tanàn-dehibe zay ato Analakely Anosy Ambohijatovo Behoririka Ambondrona Faravohatra Ambanidia zany rehetrarehetra izany. Ankoatran'izay dia tiana ihany aloha zany mitondra ny araba ho antsika rehetra zay manaraka ny fandarana amin'ity maraina ity any ampitan-dranomasina isika eto atoerana any am'izay rehetra andraisantsika azy ary rehefa farany herinandro moa de misy le fionana marobe zay fanaovantsika zany satria matetika de sepotra ny tenanay atao anatin'ny fandaminana ny fandaharantsika satria tsy ity miara-manontsy ity ihany no fandarana vokarintsika fa eo koa ny fandarana zany malaza isaky ny alatsinainy larobia sy ny zoma mialohan'ny vaovao amin'ny fitora sy fefaniala zany ka aminatin'ireny fandaharana ireny de betsaka ny fitsambram-baovao atao betsaka ny ino moa zany
fikaroana atao mba hahafahana manome ny vaovao eny amintsika isatokantrano tsiraikiraiky avy any dia satratra ihany anaovana fiainana fa rehefa faran'herinandro dia marobe ireo fiaonana zany mba hifanaovana de lasa vitsivitsy ny toerana sy ny fotoana hipetrahana any atokantrano any ho an'ny tenanay manokana zany tsy mampaniny zany fa adidy masina ho an'ny firenena ka anaovana kopakopa-tanana ho antsika rehetrarehetra na ho an'ireo namana sy ireo olona ny fanena teny amin'ny faritra Ilafy teny commune Katikely Ilafy moa zany tamin'ny faran'ny herinandro teo ny teny amin'ny faritra Nansana rehetra teny zay niona tamin'ny teny ny teny amin'ny faritra Bypass Mbomanga kely ny tatia Nosat tatia ary misy anko fiona kely zay ny fanaovany tena tatia talata maty tatia ho an'ireo olona zay manaraka ity miara-manonja ity ny miantso moa de marobe isika ka ireny vaovao mentsika ireny de tsy maintsy arindra tsara reny mba hahafahana manolotra azy ho an'ny vahoaka rehetra zay mpanaraka sy bien de manao kopakopa-tanana kokoa antsika rehetra efa samy mahafantatra ianareo hoe ianina zay zay sy ny sisa fa reny resaka rehetra ny fanaovantsika reny ho amin'ny tombontsoa ny firenena dia tsisy raraka tam'ireny fa tsy maintsy jerevana ny fomba ahafahana mivoy azy ahafahana mitondra azy eo anaty amin'ny fiarahamonina satria rehefa diniana l izy enona l izy de samy sary-piaro nyty Madagasikara ty daholo isika rehetra ary te hitondra vahaolana amoana Madagasikara anatin'izao fahoriana ny lalina tsy fahita nandritry ny impolo taona zao ka izany rehetrarehetra izany no hitondrantsika ny fanadiadiana hitondrantsika ny fizaram-bavao amin'ny fandarina zay vokaritsika izany zay ny am'izay fa misy vaovao zay tantery-namana ihany avy any Amparafaravolo any amin'ny hoe tsy mitsahatra amin'ny totongana ny vidim-bokatra reny vary akotra zany de lasa 5valonjato zany am'izao fotoana zao no hividianana ny vary akotra 700 no nyresantsika azy tamin'ny faran'ny herinandro teo fa raha ny vaovao nampitainy namana avy any Amparafaravolo zay izahako no mamaky azy zany dia zay 5valonjato zany ny raikilao am'izao marain'izao raha ny vaovao zay nampitaindra eksa zay any Amparafaravolo zay mapikolay amin'ny tatsa nieritreretina de tokony hoe 200 na 500 na 300 any ny raikilao an'izany vary akotra zany kanefa dia mienjera aty amin'ny 5valonjato izy raha ny vaovao zay voarahintsika ary de mitaraina tena mitaraina mihitsy ireo tatsary mbola nisy nanao an'izay fanamarian'izay moa azontsika amina aloharano vaovao hafa any amin'ny hoe tena lasa tsy fiainana hitondra fandrosoana ntsony le izy fa lasa famotehana n'le tatsaha malagasy ary zany ve ny tanjona zay tratrariny sasany ao anatin'izao hoe mitotongana ny vidim-bokatra izao io tsy resa-bary ihany io fa trany ny vidin'ny lavanila na eo le hoe prix plancher 75 000 ariary dia nahazo tsika ny vaovao tany ambanja ny tsirabe taminy amin'ny hoe 30 000 ariary no proposen'ny mpividy ny vokatra lavany zany lavanila maintso ho aninivon'ireo tatsaha zany de mampimenimenina ny tatsaha hoe ahoany zany satria tsy de ohatran'izay le izy zay rehefa tena tsy fidiny manaika ny 75 000 ariary io nefa dia misy tsy tahotra tsenatra manome 30 000 ariary zany tokony hojereny reo tokony anaikitra samy hafa zay ity resaka lavany ity moa zany rehefa campagne na vanily vert ohatran'izao dia ny district Ambanja amin'ny akapobeany no manokatra azy ary efa saiky mahazatra zany amin'ny hoe matoy alohan'ny fotoana ary tsara fikarakarana sy tsara le toetrandro zany ao anatin'izay district Ambanja zay ka matetika lasa aloha foana Ambanja zany ny resaka vary lavany zay resantsika zay fa nanana olana ihany koa nge teo aloha teo ny letchi ny vidin'ny kafe zay no resantsika zany satria rehefa mandeha ohatran'izao zany lay zava-misy amin'ny alalan'le vokatra miakatra dia voadona foana ny tatsaha ny zava-misy na izany na tsy zany ihany koa de hitatsika ihany koa ny fampidirana fitobahany entana zay mandeha be am'izao fotoana izao eny anivon'ny tsena rehetrarehetra eny zany ary lay fanondranana zany lasa miteraka famotehana ho an'ny
tatsa zany rehetrarehetra izany a dia izay no antony mahatonga antsika ny amin'ny hoe mba jerevo manokana reo fanosehana mitatsa tsisy calcul politique zany a tena tsisy zany resaka hoe récupération politique fa apetrao amin'ny tena fomba hitsinjovana andreo malagasy reo fa tsy hoe rehefa akaiky ny fifidianana de zay vao mody miazakazaka hijery ny tatsana anao an'izany fiaonam-be pirenena momba ny resaka fahavitantena ara-tsakafo zany a na mody mahatsiarotsiaro nefa tao anatin'ny telo taona sy tapany a de nomena lamosina hitatsa zany rehetrarehetra zany zany a everitsika fa tsy rariny zany ary rehefa mandinika n'izao vidim-bokatra izao tsika hoe tena mitotongana zay tsisy hatrany amina vidina legioma zay ahazona ny vaovao hoe 300 ariary ny kilao karoty ny ovy misy menjera ty amin'ny 400 ariary nefa rehefa vidiny aty amin'ny tsena lizy lafo be fa nitatsa sarotra lizy noho n'ilay lalana de mba hiverina fa tokony mba misy tany misy fanjakana eto ka tsy variana iazakazakany amina fotodrafitrasa pavé na anentsika fotodrafitrasan'ny fanjakana teo aloha mba hanaovana fisesehoana politika ka isakanana ny afa-tsy azo andeha satria ho resahantsika zay rehefa avy eo ny teny nataon'ny ministra Jery Trefondrazana zay ministry ny travaux publics tamin'ny fandarana adevitra tamin'ny zoma lasa teo ny amin'ny hoe tsy fotoana ahafahan'ny olona tsy eo amin'ny fitondrana amin'ny tety faritra zao finona moa ny ataon'izy ireo any hoy ny nataon'ny ministra Jery de gaga sy vahalalany tsika hoe fa mba olona inona ara le mitondra fanjakana amin'izao fotoana izao mba hampanao politika izy ary mba tompona ndraiky mpanjakana amin'ny ahoana no mitatana fanjakana amin'izao fotoana izao de izany rehetrarehetra zany ho resahantsika ny amin'ny hoe raha ohatra ka tsisy zany re ny fidinana ataon'ny fanoherana sy indrindrandrindra ny tarika amin'ny mpanohatra ny Matomary Karavalomana ireny hanaitra ny fomba fiasan'ny fitondram-panjakana ary hiteny zava-misy eto amin'ny firenena iza zany no afaka hiaro an'ireo 20 isanjato vaoaka malagasy zay tantsa iza zany no afaka hiaro an'ireo malagasy marefo amin'izao fotoana izao ka sahitena no momba azy satria hidina tsy afaka hiteny ny malagasy amin'izao fotoana izao de ireo no resahantsika hoe tady anararoatra banga me alina lay fitondram-panjakana tady hanampom-bava ny mpanohatra ary rehefa vita sitratran'izy ireo ny objectifany amin'ny hoe fampahatrana vahoaka ary fanagetsana vahoaka tsy hiteny sy tsy trotra de ny mpanohatra sy eteniovony antoko politika mihitsy ny tian'izy ireo ho banana ao anatin'izany adevitra zany de tongotsika de miazakazaka makaty amin'ilay adevitra ny resahantsika teo hoe hitondrantsika fanazavana manokana misy ty adevitra ity fa mba tsy rarina mba tsy eken'ny fomba fanaovana politika zany ary everiny rehetra fa fanambaniana ny mpanao politika sy ny hetsiky mpanao politika hatramin'izay zay nametraka lalàna teto amin'ny firenena teto na constitution io na lalàna tsotra io na ihany ko fahafahana zay heverina fa voarakitra ao anatina droit universel indrindrandrindra resaka droit de l'homme zany resantsika zany tsy mety zany ary tsy rariny zany io moa tsy problème satria le constitution efa ohatry ny tapiny everan'le fitondram-panjakana azy afaka hososena am'izay fomba hanaovany azy ary afaka hitsakitsahany am'izay fomba hanitsahany azy fa na izany zany misy lalàna misy hoe am'ireny fanaovana tsinitsinina ny resaka endriky ny lalam-panireny reny ka zao hanomboantsika ny adevitra de ty sombony nataon'ny ministra Jery Trefondrazana ity tamin'ny fandarina adevitra tao amin'ny TVM nda sara fa manome topo namana teknisiana satria manamboatra azy namana teknisiana zany zao de ome topo kely fotsiny areo aveo fa rehefa vita zay de iverenantsika lizy satria aleo aloha alefatsika eto mihitsy le feo zany satria rehefa mandeha ty feo ty a de hitondrantsika adevitra maro samihafa le izy satria hoy isika tsy normal le zava-misy satria tena tsy vitany hoe manitsaka lalam-panorena na le fanjakana manitsaka ny lalàna sy ny zoisam-batan'olona ary voalaza ny endriky ny lalàn'ny mpanohatra ihany koa le fitondram-panjakana fa le lalàna iraisam-pirenena zay nisoniavina momba ny fanambarana ny zon'olombelona no hitsahany le fanjakana ihany koa am'izao sy fahafahany rehetra mandeha sy mivezivezy ary miteny fa eo ihany koa le statut an'le ancien chef d'état de izay nitondrantsika amin'ity fanazavana ty raha tsy eto netra an'izao manko ny fanazavana zany
de manarotro ohatry mibanga miala ho isika ary mihevitra amin'ny mandrefy ny tenany hoy izy ihany ny afaka mivezivezy sy miteny zay tiany atao de lasa misy propagation na fausse nouvelle ary misy fausse promesse zavatra resan'le fitondram-panjakana indraindray de raha ohatra reny rehetrarehetra eny tsy apetraka tsara ao anatin'le contrapoise contre pouvoir de le fanjakana mihitsy mitondra vaovao diso eny anivonvoaka de ahely reny resahany reny mandondatabatra an'ireny ny mpanohatra hoe tsy mety ny zavatra resahanareo satria tsy araka n'izay nambara atao anatin'ny lalàny reny rehetrarehetra ireny fa mialohan'izay zany satria mbola mandrafitra an'le izy faraparana namana teknisianina hoety eo amintsika eto raha satria lavalava nitondrana amin'le izy de ity vaovao ty aloha resahantsika satria vaovao mampiorokoditra be izy ty variole na singe variole du singe amin'ny fiantso azy izy ty dia virus hita zany tamin'ity fiandohan'ny volana mety ary tany Angleterre zany no nahitana azy ka importé izy ty anaovantsika n'ity vaovao ty aloha zany mahalohany le hidirana am'le vaovao zay resahako amin'le lafin'ny demokrasia resahan'le ministra Trefindrazajery tamin'ny fandarana farany teo adevitra atao amin'ny TVM zany fa mialohan'izay hanao fizaram-baovao amintsika satria mila fitandremana be ty zavatra amin'ny trano ty sady mandefa sary amin'ny faly fa tsy maninona le variole du singe zay ty virus izy ty zany zay tany amin'ny 7,7 sy arivo tany misy an'le sary le mamparikoditra be maromaro reny raha ohatra possible mandefa azy zany mba ho hitan'ny olona le izy hoe zao no hitandremanao anatin'izay fa efa tany amin'ny 7,7 sy arivo tany ty no efa hita zay virus azo tamin'ny gidro na rajako na voalavo ihany koa fa amin'ny Saint-Louis zany de hoe reradreraka le olona mariaran-doha matetika mikohaka manakitsako ny vatana hatrany amin'ny lamosina rehetrarehetra any ary tonga de mampandamaka fandrina de misy faritra mibotsibotsina ny vatana manombika ao an-tare de tonga de mandrakotra ny vatana le izy ary rehefa mandrakotra ny vatana de tonga de mitarika amin'izay malemy mandamaka ampandrina ary ohatran'ireny be mangovotra reny zany mazana be izy ty de fa firenena 5,000 zany no ahitana azy eto ambonin'ny tany ary vao tamin'ny afakomaly no tany Frantsa ny fantatra fa efa misy an'izay variole du singe zay zany tratra any amin'zareo zany ka io ny tsy maintsy hitandremana satria ohatrohatran'izao na de tsy mitovy ary ny endrik'ilay tranga zany fa ity hitantsika amin'ny sary ty lay aretina fa ohatrohatran'izao miadana misokisoky ohatran'izao no nandehana n'lay SARS-CoV-2 lay coronavirus zay nianga tany Wuhan tany Chine zany de izy niely de miparitaka tamina firenena manodidina ny tany 700 tany hoany ka ity zany firenena 5,000 misy an'ity variole du singe zay ity misy fomba fiteny ara-teknika zay mo resahana azy fa miezaka mijery azy io zany fa ho resahana amintsika eto le izy satria tena grave le izy ary mila fitandremana be mihitsiny de 17 am'izao fotoan'izao zany no marary an'zia variole du singe zay ty de ny any Québec zay fa ny siviko any Royaume-Uni zany ary ny ray any États-Unis zany manodidina zany any hoany amin'ny 3 latsaka kely ihany zany le izy ka ilaina fitandremana be ary efa nisy fanairana zany zay ataon'ny OMS am'izao fotoan'izao hoe haleo hanaovana fanidina tsara mihitsiny ny fifehezana n'ity aretiny ity mba tsy paretaka maneran-tany satria hitarika olana ara-pahasalamana vaovao ndray zany tsy de mitovitovy isika amin'ny coronavirus ity fa marina fa virus misy fanafody ihany na mety isy endrikendrika ihany satria ny variole fantatsika tsara tsika misy fanafody misy anina momba n'izany variole zany misy vaccine fa ity zany mafy be ity zay nanomboka tamin'ny 7,7 sy arivo tany ka olona zay nivahiny tany Niger tany zay nody tany Angleterre zany no nitondra an'le aretina ary nanaparitaka azy fa miresaka Angleterre tsika de tonga de Royaume-Uni avy hatrany de zay mahatonga ny Royaume-Uni am'izao fotoan'izao ho tratra ary maro be misy karazana sary ihany zany miresaka an'izay zany de zay lafin-javatra zay zany ny tokony hitandremany rehetra ary efa anaovany eo anivon'ny OMS fanairana mahakasika an'izy ty fa mety an-tany rehetra hoe inona moa zany lay nahazona an'le aretina sy mahatonga an'ity aretina ty de monkeypox zany
zay zany no anaran'ilay virus. De rehefa atao ny fitsirihana rehefa avy eo fitiliana de hita eo hoe pozitiva sa negativa zany amin'ny maha virus azy zay zany. De izy mandeha amin'ny alalany indrindrandrindra contact zany ka ny tena loza amin'izy ity, ny tena loza amin'izy ity zany de ireo gay zany nareo zany homosexuel zany tena aingana nifindrano. De amin'ny alalan'le tsiraniko raha ohatra ka misy marary zany ao anatin'izay. Fa ankoatran'izay ihany koa de mandeha izy amin'ny alalan'ny contact zany zay ifandraisan'ny olona samy olona zany. Ka eo ny tsy maintsy tokony hampamaila antsika de alohan'zany rehetrarehetra zany mba hitondrana an'izay adevitra rehetrarehetra zay ka atsika bahana ihany koa satria izy ity tsy maintsy natao mba hampahafantarina antsika rehetra sy fizaram-baovao ny atao mba tsy etsika menakavy ny fanometsiny eto fa tokony hanao fitandremana foana zany indrindrandrindra hoy am'ty zava-doza na resaka fivadin'ny lasa am'lahy ty resaka bisexa ty re olona zay mifandoza zany ao anatin'izay resaka mifanohitra amin'ny lalan'ny natiora zay mampely an'ty aretiny ty ary efa no hamariny ny mpitsabo no hamariny ireo mpitily zany de tena tokony hanometraka fitandremana mafitsika satria tena potika ratsy mihitsy niteraka zany aretina zany. Ka alefantsika aloha ty interview kely zay miresaka ny mombamomba sy ny fiaim-piainany ty aretiny ty zany mba tsara ho tandremanrehetra de hiverina amitsika rehefa aveo ho azavai kely izy rehefa aveo satria tsy maintsy mbola hanao fanomanana koa tsika am'ilay adevitra andresako teo fa ao ambadika koa efa vonona i député Bogos Rola zany dia ny mpifanolo-body rindrina eo Atsimondrano sy Avaradrano de fantatsika avy hatrany Ialaira Tsimbazafotsy zay rirandrembolainy zany de heverina eto zay rehefa aveo fa alefantsika aloha ty fanadihadiana momba ny variole du singe ty. Après le Royaume-Uni, l'Espagne et le Portugal, les États-Unis ont également confirmé la présence du premier cas de variole du singe sur leur territoire le 18 mai. Voici tout ce qu'il faut savoir sur ce virus mystérieux. L'infection a été découverte pour la première fois en 1958 en Afrique occidentale et centrale, après qu'une épidémie de maladies de type pox s'est produite chez des singes utilisés pour la recherche. Enregistré pour la première fois en RDC dans les années 1970, le nombre de cas de ce virus en Afrique de l'Ouest a augmenté au cours de la dernière décennie. Le premier cas en Europe a été détecté en Angleterre le 6 mai. Une personne qui a récemment voyagé au Nigeria avait apporté ce virus sur l'île. Le virus est transmis par contact avec une personne affectée par les fluides corporels, y compris la salive. Les symptômes comprennent de la fièvre, des maux de tête, des douleurs musculaires, des maux de dos, des ganglions lymphatiques enflés, des frissons et de la fatigue. Des éruptions cutanées peuvent survenir souvent sur le visage et se répandre à d'autres parties du corps, dont les parties génitales. Il n'existe actuellement aucun traitement ou vaccin spécifique. Pourtant, le vaccin antivariolique humain est connu pour avoir une efficacité significative dans la prévention de l'infection et la protection contre sa transmission. En moyenne, le taux de mortalité est estimé entre 1 et 10%. Iny le fanazavana momba an'le variole na singe zany ezaka hitondra ny vaovao mahakasika an'izy ity tsika satria mampiolikodotra be le zavatra de le aretina minimizeny ohatrany io matetika na hoe somary tsy de rarahina tsy de tena atao hoe hitondrana fanazavana eo amin'ny sehatry ny media fa iny mikiky tsikelikely de miparitaka le izy karaha firenena 5 izy am'izao fotoana zao de efa tafiakatra lavitra be le izy rehefa kelikely eo de zay ny mahatonga atsika hoe ratsy de ratsy le aretina marina fa hoe ny taux de mortalité zany na ny taham-pahafatesana ambany de ambany marina fa andresaka propagation le izy nandresaka aty am'le contamination le izy mbola tsy de tena hoe mampatahotra be hoy ny manam-pahaizana na de zany aza dia mila fijerevana kaiky satria rehefa azony de tena mamelana olatra amin'ny vatana mihitsy ary manova ny toe-batana mihitsiny am'ilay tena dian'ilay aretina zany ao am'le point rehetrarehetra zany
ary tena rehefa avy eo tena savolaina satria mahatratra tena andro mahery herinandro mahery mihitsy ny anaovana fanasitranana zany zay vao sitrana anatin'ity ka eo no mila fitandremana be. Misy sary samy hafa moa tsy fantako nefa vovon'ny fahaleo fa na izany naty zany ara le izy dia ezahantsika nitondrana le izy ihany amin'ny hoe itsika Madagasikara ity ka tsy itsika indray rehefa avy eo no iteniny amin'ny hoe de tsy de misy dikany zany tsy atahorany zany mihoatra amin'ny pesta sy ny choléra ohatra ny variole tsotra zany sy ny sisa fa aleo re tompoko mba tena hanao fitandremana tsara mihitsiny mba teny zao de fa andinidinika momba an'io ny eo anivo ministèren'ny fahasalamana ny fitondram-panjakana mba ahafahana zany na manao riposte aloha zany raha ohatra mihitsy fa ahafahana ihany koa zany misakana ny tsy hidirany eto Madagasikara amin'ny alalany ka importé hitandremantsika zany rehetrarehetra zany fa iverina am'izay tsika anatina adevitra tonga de resaka raharam-pirenena tsika politika mbola manao ny fandaminana am'le feo teo ny namana fa député Gérard Ndrimolaina moa hiaraka amitsika rehefa aveo am'ty fandarana zay rahana amin'ny député Gérard ty de tena resaka fameloma maso ny antokotiko Madagasikara manokana mihitsy ny adevitra ary andeha io fameloma maso io redynamisation io isan-kerinandro zany tsika de iresaka am'izay resaka redynamisation zay fameloma maso ny antokotiko Madagasikara zay ary na de eo raha fanirinin'ny sasany ny amin'ny hoe hinona moa nandehana sasany mivezivezy any de vao maiky zay ho mafy ny programme ny antokotiko Madagasikara sy ny filoha Marc Ravalomanana ao anatin'izay endrika ny fameloma maso zay ka ity fameloma maso ty zany zay no tena hitondrany député Gérard Ndrimolaina fanazavana ary hitondrany ihany koa zany zay fomba fijerina tany am'izay rehetra na le rehetrarehetra tany ary hitondrantsika andreo sary sy feo zany sy ny zava-misy satria androantsika vao mahazo any député Gérard tsara ny manamarika manko fa anisan'ireo nikarakara ny tany Anjorbe ny solombamboaka ny Madagasikara zay voafidy tetsy avaratrano tsy manana député Anjorbe voafidy tamin'ny alalany antokotiko Madagasikara hafa ny ao fa eo moa le hoe ny tiana tsy mahalavy tany ary ny fandraisana andraikitra de mitsinjara am'ireo rehetrarehetra zay vonona sy mijoran'zany ho anivony antokotiko Madagasikara ka raha paitsika ny député Gérard Ndrimolaina tafaradalina amitsika ny ty miaranyty miaraba député miaraba namana faliry dia miaraba ny vahoaka malagasy indray zay manjoy isan'andro ity fandarana miara-manonsy tya miaraba manokana ihany koa ny vahoaka navakadrano indrindraindrindra ianareo avy any Anjorbe zay avy nanaovana redynamisation sy tao amin'ny Tananarivo renivohitra zany ao amin'ny arrondissement voalohany zay natao tamin'ny asabotsy teo zany dia miaraba manokana anareo koa tam'izay fahavitany redynamisation ny premier arrondissement zay. Efa nisy tato-baovao ihany nataontsika teto député Gérard tamin'ny Zoma de nataony mpanao gazetitsika zany mikasika indrindra ny ditany Anjorbe fa ianao moa zany anisan'ireo nikarakara tam'izany ty zany niaraka tam'ireo piatroka ny antokotiko Madagasikara ny Anjorbe mba tsara hitondrana fanazavana député Gérard ny amina redynamisation ohatran'ireny hoe na tsisy olom-boafidy aza solombamboaka ny tiako tenenina amin'io de misy piatroka mahafana foa ny fotony ihany ary mahavita zavatra tsy apozina rehefa ao anatin'ny fitiavana marina mihitsy zany namana faniry ary etondrindra ny tondrako fanamarina satria BDB no milaza hoe rehefa ny faritra hafany dia tsy de mahita loatra hoe mpikambana tiako Madagasikara na ihany koa hoe favitrihan'ny olona ao anatin'izay atoko tiako Madagasikara zay fa nina hoe aratsiana sy ninina anaovana tsaotsao zany ny olona any amin'ny faritra ivelan'ny Tananarivo zany ary raha hitantsika amin'ny sary dia hitanareo ny amaroan'ny olona manaraka amin'ny président Ravalomanana vaorina satria tena andrasan'ny olona rangaha io amin'ny hoe mafilohany atokotiko Madagasikara azy ary zay indrindra ny tondrako fanamarinana hoe tsy mila manao propagande amin'ny fifidianana raha ohatra ka mety ny zavatra nataonao tamin'ny fitondrana zay nitondranao an'ity fireneny ity zany ka ho an'ny président Ravalomanana manokana dia nahitany indrindra ny tontolo ambanivohitra tena ahitana fampandrosoana niainga avy any fotony ary zay fampandrosoana niainga avy any fotony zay tsy foin'ny olona satria ny 80% mahery ny vahoaka malagasy dia tatsa avokoa
de tamin'io fidinana tany Anjorobe ao de tena faly mihitsy ny olo hoe verena ry-dada ary indrindra hoe tena tsisy afaka mijeriny tatsaha afa-tsy ianao ihany satria Andriamatoa président Marc Ravalomanana de tena niainga avy any amin'izany hoe tontolo ambanivohitra zany a tontolo fiompiana ihany koa dia zany rehetrarehetra zany tsy anadanion'ny vahoaka malagasy azy koa ao anatin'izay rehetrarehetra hoe akoatra ny zava-bitany na nresaka ny lalana na nresaka fampianarana na nresaka marobe na nresaka fampandrosoana indrindrandrindra nresaka sosialim-bahoaka ihany koa zany ka ny resaka redynamisation dia tsy maintsy atao io eraka Madagasikara ny antony a dia maro reo olona zay tena hoe fa miandry an'izany maro ny olona zay tena hoe mangetaeta an'izany satria ilain'ny olona ny fidinana ifotony a mba afata-mba amezana indray zany iainga sy hery vaovao a le atokotiko Madagasikara miainga avy any amin'ny fokotany a indrindraindrindra ihany koa miainga avy any amin'ny commune dia ny tenako moa anisan'ny karakara niny atao hoe redynamisation tany Anjorobe iny a ary dia mifampiresaka tamin'ireo mpikambana ary indrindraindrindra hoe ireo mpitarika zany a distim sy ny comtim tany a dia miandry an'izay daholo a ny any amin'ny toerana hafa ihany koa ka zay namana faniry tiana mariany eto fa zany redynamisation zany a dia tsy isy asakana atsika amin'izany resaka redynamisation zany satria na ny olona ao amin'ny fitondrana raha am'izao fotoa zao a dia mangala tahaka an'izay resaka redynamisation zay ataon'ny atokotiko Madagasikara zay fa io moa zany a dia samy manana ny redynamisation ihany koa satria ny atsika ny redynamisation dia tena hoe fanairana sy fameloma maso le atoko misy antena zany tsika tsy maka mpihira tsy manao spectacle fa tena hoe miantso sy manentana ny olona hoe ho ataony redynamisation sy mifameloma maso aty amina district anankiray atao fameloma maso aty amina commune anankiray a dia izay rehetrarehetra zay a no atongavan'ny olona maro ary hitanareo tamin'ny sary teo fa reny a dia atao hoe tamtamina fotsiny a sy hoe tsy ngila tsofona sy resaka hoe communication amin'ny mpikambana rehetrarehetra dia zay natongavan'ireo olona teo nareo mety gaga hoe andro tsena no natongavana tany fa tena miteny aminareo fa reo olona reo tsy olona tsy etseny reo fa tena olona tena hitsena amin'ny président iandro fahatongavan'ny président fa tsy olona etsenao nanomboka tety amin'ny fiakarana voaniditra mihitsy voaniditra na njorojorobe a de fa rakotr'olona ny lalana tsy nidana tamin'ny dia tsy maintsy nidana tamin'ny fiara président Marc Ravalomanana mitsenan'ireo olona sy nydretrarehetra ary hitanareo ohatra zao fa hoe misy ankizy kely tonga tonga de manantona mitondra andresana kely reny a hoe tena mahafantatra zany filoha Marc Ravalomanana zao satria reny ankizy kely reny mbola voateraka izy reny mbola tatyarina kanefa raha ny tsingila tsofina sy ny tantara zay tantarain'ireo ray aman-dreny a dia anisan'ny maresy lahatra ny ankizy hoe ty zany a ny olona akafizin'ny ray aman-dreny a de manantona amin'ny président ho azy reny ankizy reny ka zany rehetrarehetra zany a no atao hoe président Ravalomanana de tena olona tena atao hoe maresy lahatra ny olona amin'ny resaka fampihavanana resaka atao hoe fampandrosoana ary indrindrandrindra resaka hoe tena fitondrana firenena zany zany rehetrarehetra zany a tsy mbola malany manja mialatsiny amin'le fofopety fitenenana any président iny be de be na hatrany an-dafy na hatraizatraiza hoe filoham-pirenena zany vao miala amin'ny fitondrana de efa mangina miara-maty amin'iny kio a zay lazan'izay loza le olona iny a sy ny atoko zay na natsangan'le olona iny zany fa izany président Marc Ravalomanana zany firy taona moa namonoana an'izany atao hoe atokotiko Madagasikara zany nampidina zany sy nanakorotanana zany ary nanasorona amin'ny président teo amin'ny fitondrana ihany koa zany efa miteny aminareo fa na zao tontolo zao raha mbola resy lahatra amin'ny oranga io a raha tsy teny fotsiny hoe ny zavatra mbola ametrahan'ny olona na azy amin'ny toerana misy azy zany a na any ivelany a na eto Madagasikara ka resaka redynamisation tsika namana faniry a dia za tena miteny aminareo mihitsy hoe anerana amin'ny Madagasikara io zavatra io fa raha ohatra io ka tsy janony io matoa zany io alaina tahaka atao copie-coller dia zavatra tokony atao ary zavatra entina natsarana ny atoko ka rehefa iza zany no manao de mahazo ary rehefa iza manao a de tsy mahazo ka za zany te hiteny eto hoe aloro zalahy mba mifanaja ihany aloro zalahy mba mijery ny zavatra tokony atao ihany fa tsy hoe rehefa nareo manao de mahazo a fa rehefa izahay manao de tsy mahazo ka eto de te hiteny amin'ny namana rehetrarehetra hoe tsy mijanona tsony a ny resaka redynamisation ny atokotiko Madagasikara fa tena hitety faritra io hitety district io a
ary tety commune ihany ko zany zavatra io satria be dehibe koa nge ny olona mba te ho tsidiany be dehibe nge ny olona mba te anao zay redynamisation zay satria ny atokotiky Madagasikara le tiana amin'ny mampafantatra fa manerana amin'ny Madagasikara ary misy koa na any ivela amin'ny Madagasikara ary de zany retraretra zany tsy avela angina fotsiny satria raha ny zavatra misy eto Madagasikara amin'ny herintaona de hiatrika fifidianana ihany koa tsika ary tsika raha hiatrika fifidianana de mila ihany koa fahavononany retraretra ihany koa zay fahavononana zay zany no tsy maintsy andanana eny fotony eo azo de hitodika manokana ary miraba manokana ihany koa ny avao amin'ny premier arrondissement zay taria Maître Rayanitra député na amin'ny premier arrondissement zay notron'ny député maro ary natonga avy amin'ny Filoha Karavalomanana ihany koa moa zany tamin'ny asabotsy ny fanatotosana zay redynamisation ny premier arrondissement zay tena nahitana fahombiazana be ary ranikabary natao tao ary de tena fandimby fa tena mifantoka any am'izay resaka redynamisation sy hoe fameloma maso zay za manomokana moa de niteny mihitsy hoe tsy onono ny ainana tokotiky Madagasikara na fampitahorana na tsaotsony am'izao fotoa zao fa tena hoe misy rafitra mipetraka ary zay rafitra mipetraka zay no namezana toromarika ny mpikambana retraretra hoe alohantsika manaja le rafitra hoe tiano mpitarika tiano olona zay rafitra mipetraka amin'ny ambaratonga any avany amin'ny distrika commune hatrany Fokotany de manaraka an'izay toromarika zay tsika satria be dehibe reo olona ivelatsika no manakorotana tsika ao anatiny de mba tsotratra an'izay zavatra zay tsony de tena hoe manaja ny rafitra misy amin'ny atokotiky Madagasikara de nahitana fahombiazana moa zay zavatra zay ary nampiseho ny député retraretra sy ny bureau politique hoe lazaina foana ny ato anatin'ny atoko Madagasikara fa mikirotana miady atrano na manafaniry efa nampiseho zay tena kady kely lafy efa nampiseho zay tamin'ny sehatra maro isan-karazany ary mbola miporofona ihany koa tamin'io asabotsy teo io fa ray ihany atokotiky Madagasikara ny député de miaraka ao anatin'izay député zay ihany koa groupe parlementaire atiky Madagasikara dia teo daholy ny lohandohampisorona zay afaka retraretra nanaporofona zany fa tsisy ady zany ato anatin'ny atokotiky Madagasikara mety misy hevitra tsy mitovy sanatria fa tsy zay akory no ararotiny sasany hoe andeha anakorotanana an'le atoko fa izahay zany de iray ary tsy mivaky fa ny tanjona zany dia iray ihany ny atokotiky Madagasikara ary anatratra ny tanjona zay eritreretina fahasoan'ny ty fireneny ty eny ary de mikasika an'ilay fameloma masina redynamisation le sany député Jerry zay zany de ny sombokabary nataon'ny solombambaoaka ny Madagasikara zay niresaka tamintsika teo zany anisan'ny lazaiko anisan'ireo nanomana ny fandraisana amin'ny président zany niaraka tamin'ireo mpiatrika ny fotony zay anaovana kopakopatanina tsika satria maretsika de mizara vaovao ihany koa tsika zay tonga aty aminay de misy sombokabary ny solombambaoaka Jerry zany raha ndre mbolaina ho alefatsika tany Anjorobe zany satria miresaka ny zava-misy ary ny fandraisana andraikitry ny rehetra araka ny tandrify azy koa zany ity kabary netony tamin'ny vahoaka ny Anjorobe ty sy ny mpiatrika tiky Madagasikara eo ampandaminana avy any amin'ny namantsika le Anjorobe aloha mandeha voalohany raha efa vonona de alefatsika raha ohatra ka efa ao anatiny zay satria ilaitsika mahafantatra an'izay na de efa nientina ihany ary le izy de tsika moa zany miezaka foana manao fampinana zany ny am'ireo vaovao rehetra mba tsara ho fantatry ny namana Anjorobe député Jerry tena enjana be tsy fandriam-pahalemana surtout que kidinapinina ary zay anisany nampalahelo any amin'ny faritry satria nanomboka zareo niatrika fifidianana mihitsy zany no misy zay hoe tsy fandriam-pahalemana zay fandrahonana sy fampitahorana an'le olona mpifidy aloha raha izay eo ihany ko zany tena kidinapinina nanodidina ny Anjorobe ny ary voaangina zao tamin'ny dianay tany nisy olona zany tena mivonona mihitsy avy nalafomby olona io ary tonga de mivonona maty tsy tratra mihitsy nanaovana zay asan-dahalo sy tena hoe fangalarana natao tamin'le remim-pianakaviana io ary de anisany tena fitarainana be dehibe any amin'ny Anjorobe zany zay tsy fandriam-pahalemana zay ka zay mila resahana manokana ihany koa satria io tsy fandriam-pahalemana io marina fa misy eraky Madagasikara fa tena diso tena be loatra ary tena hoe mampiororo ny vahoaka ny faritra Anjorobe sy ny manodidina iny zany
io moa zany de mahazo ndrakaikaikina tsara tanàna mahazo ndrakaikaikina traty-ambatondra zaka rehetrarehetra tya niny atao hoe tena hoe andrina mampamafy an'izay asan-jolà zay zany sy asan-dalo zay ka eto de tena etsona manokana anareo mpitandro filaminana mba jereo manokana ifaritra ny Jorobe sy ny manodidina io fa tena miaina ao anatin'izay tena hoe asan-dalo ary mahavariana de tena hoe any amin'ny zareo koa sarotra be le communication de tena hoe tsy de tonga loatra aty amin'ny fanjakana fohy be zany zay fitaraina zay fa ny tena moa zany amasolom-bavamboaka de tsy mitsahatra zany mamelona laky loatra tsy mitsahatra no miteny hoe mba jereo ny any amin'le faritra reny fa tena mijaly ny vahoaka tena mandry atsaha ary na resaka fanolanana io koa raha de tena mirongatra koa ny amin'ny toerana iny na manafany eny ary efa vonona lay kabary zay nataonao tao an-Jorobe mifantoka manokana am'izay fandraisana ndraikitry ny rehetra zay de arahantsika avy hatrany ary fotoana ibanjinana ny ho avy izao mila mijoro ny rehetra raha te hiala am'izao fahoriana miandra amintsika izao mila olona efa manana traikefa sy mahafantatra ny tena fiainan'ny vahoaka malagasy ankehitriny olona efa nahitana vokatra mivaingana teto amin'ny firenena olona mijoro ho tena ray aman-dreniny malagasy manaja ny soatoavina sy ny asiny maha malagasy ny malagasy efa hita porofo ny vokatry ny asany antokotima teto amin'ny firenena nanomboka ny taona 2010 ka hatramin'ny taona 2020 zao manjoan'ny firenentsika zao tsy zavatra tonga ho azy zao lalana makaty aminareo zao ovinany namboarina farany tamin'ny andron'izy tamin'ny andron'ny data tsisy nanao zany hatramin'izao zao fampitehana maro isan-karazany zao tsy tonga ho azy fa misy tompona ndraiky tiatsika niala amin'izay raha tiatsika niala ao anatin'izao zava-misy zao de misy fomba fitenitsika malagasy manao hoe taotrano tsy efa nirery na tiatsika ary na tian'ny président ary mianavitra ny vahoaka malagasy raha tsy miray iny sika tsy tanteraka zany ina ny adiditsy andraikitra takina amintsika tsirairay avy voalohany de ny fahasahiny ny teny aloha ny zavatra misy sy ny zavatra tsy mety ny faharoa ny fijoroana ihany koa amin'ny andraikitra satria mitaky andraikitra ao atsika ho azy zao ny fifidianana amin'ny 2023 raha tsy mijoro isika hiaro ny safiditsika raha tsy mijoro isika amin'izay fahamarinan'izay de horesin'ny ratsy foana isika zao ihany ny afaka hanovany zao tantaran'ny firenena zao tonga amin'ny tanjony iriny ny fanjakana amin'izao fa ny fiainam-bahoaka mihamantra sy sahirana atrandy io toeran'io anefa efa nangalarina sy nanaovana osoka mihitsy mba azahoana azy tonga hatrany amin'ny fampirorona vahoaka mihitsy izany raha ny vaovao azo fa tena miaina ao anatin'izay le tsy fandripalemana ny teneninareo zay ao anatin'ny fampirorona ary natamin'ny fifidianana nareo de enina itany fa tena hoe ampitahorona ampitandro filaminana rehefa tsy mifidy an'ity nareo de aza mieritreritra ny hiaro anareo aty de zany rehetrarehetra zany no anisan'ny tena mampihetsikoho ary tena mahasorenana meno azy ary ieraky Madagasikara amin'ny distrika rehetra sy lemany soloana dolo sy fokotany azy le timy sy zay rehetrarehetra tsy afaka irety tsy hiaraka amin'zareo zany dikan'izay zavatra hoe mila mailitsika ny zavatra tokony ataontsika zao de ny firaisankinatsika rehetrarehetra ny tokony atao lesina ho an'ny rehetra ny zava-misy ankehitriny io ny fiakarany vidim-piainana sy ny tsy fandriam-pahalemana izay isan'ny mahazo laka amina faritra maro izao olona vonina hitondra vahaolana ho an'ny firenena no mila jereny ny malagasy izao fa tsy olona mpampanonofy amina mankety fotsiny sy fampanantenana pokata lava eto iny député Jerry anisany nao mafisina tany toerana ny resaka tsy fandriam-pahalemana sy le hoe fampirorona voaka any ambanivolo koa am'le raha ohatra ka tsy mifidy an'izao de zao ny zavatra mitranga tsy fantatsika koa hoe zay tokoa ve ny antony mahatonga ny ohatra lasa mitokamonina le an-Jorobe lalam-pirenena fahatelo satria manomboka aty Andriampamanga raha avy aty Antananarivo tsika mandeha raha tsy tanteraka tompoko ny lalana ary efa nientiko tamintsika teo zay aty Antokonany aty Mangamile Kazondando vao miditra iny moa zany mahazo any Ambopionany Nosy sy ny sisa tena ratsy le lalana zany am'izao fotoana zao ary asa vena noho ny filoha Marc Ravalomanina tamin'ny fifidianana filoham-pirenena premier tour sy deuxième tour zay nahazo vato be tao an'izany distrika an'Anjorobe zany de marisarisa ohatrany tsy de tena mazoto le fitondram-panjakana hitondra fampandrosoana any am'le toerana fa de mangatsitsika mangingina le toerana nefa de anisany tena mamokatra sy mamatsy Antananarivo raha tsy resaka tsika ny tontolon'ny fambolem-bary raha tsy resaka koa tsika ny tontolo
ny resaka tongolo sy ny rehetrarehetra zany a manao tena manao hatramina vaomaina ny Jorobe fa tena miravoravo tanana député Jerry le hitantsara zany satria lasa akilabao angambany noho le hoe ny safidy an'le filoha Marc-Ravalomanana ary zay ny tenen'ny présidenta hoe tena mbola voalohany nareo hatram'izao de tena mbola mipolofondrareo zay nge mahatonga an'le vahoaka marobe efa vahoaka nampiseho résultat tamin'ny présidentielle premier tour sy deuxième tour reny de mbola mampiseho mifatokisany am'le filoha Marc-Ravalomanana ka tsy mahagaga raha nanomboka tety ampidirina afaka kely ny fiakarana de efa tsy afaka nandeha tsony ny fiaran'ny tondra présidence satria ozy ny olona midina président ndao am'izay raikitra ny ditongotra anerina ny tanàna député Jerry. Ya ary marina mihitsy lazainao teo fa mandeha am'izany lalana ny Jorobe zany raha teo aloha de tena hoe atin'ny ray mahelikely atin'ny ray sasany eo raha zay ngamba ny azo lazana anazy fa tamin'ny difarana natao teo zany de tena mihinana adiny telo lalana toko hoe miala raha miala ao Sabotsynamena eo tsaiko izy eo amin'ny 79 km/h raha tsy diso de mandrapatonga ny Jorobe tena mihinana an'izay adiny telo zay zany hoe fa tena tsy azo andanana tsony io lalana io efa tena farak'izay simba ary marina ny teneninao tao namana fanitry fa tena vokatra anisan'ny mamatsy Antananarivo ary vokatra vary eo ihany koa ny tongolo eo ihany koa ny charbon tena mamatsy Antananarivo iny faritra Jorobe rehetrarehetra iny raha zay no azo ambara ka ny zavatra hita sy tsapa zany am'izao fotoana zao zay tena hoe fitarainan'ny olona eo le tsy fandriampalemana eo ny faratsy lalana tsy afahana mamoaka vokatra ary indrindrandrindra eo ihany koa zany le tena hoe tsy fahafahan'ny tatsatsony am'izay hoe resaka fanomanana rajezika am' resaka masom-boly am' resaka rano de efa tsy voafetsony zany satria ohatran'ny ravoravo tanana tanteraka ny ministère fambolena am'izao fotoana zao am'izay resaka tontolo ambanivohitra zay zany rehetrarehetra zany zany no tsy maintsy resahantsika satria anisan'ny fitaraina na azo nandritra zay fotoana mivezivezena tany amin'ny faritra ny Jorobe iny zay zavatra resahana rehetrarehetra zay zany ka anjaran'ny rehetrarehetra no mandinika sy mieritreritra fa tena moa dia manao zay hoe mitondra an'izay etaeta amin'ny vahoaka zay mitondra an'izay fitaraina ny vahoaka zay fa ny fanjakana no mpanatanteraka ka mitodika manokana ny fitondram-panjakana mihitsy ny tenako zay sotompona andraikitra voalohany am'izay resaka tsy fandriampalemana zay am'izay resaka tontolo ambanivohitra zay resaka fambolena sy fiompiana zany tena hotenenina hoe mba jereo le lafiny fambolena zay fa tena io ihany no antoka voalohany azo omena amin'ny malagasy ahafahany mivelona ahafahany koa mamelona ny hafa amin'ny resaka fambolena sy fiompiana zany satria ndra ny resaka fambolena sy fiompiana zany de tena anisan'ny mamatsy Antananarivo sy ny any amin'ny faritany fa raha ndeto Antananarivo tsy mavely tena raha tsy misy ny any amin'ny faritra ivelan'ny Antananarivo amin'ny resaka fambolena sy fiompiana zany de zany rehetrarehetra zany namana faniry no tokony tsy hijanonantsika mihitsy am'le resaka fameloma maso satria tena hoe miandry ny atokotoky Madagasikara miandry an'izay koa ny any amin'ny faritra hafa rehetrarehetra any satria nahita ny reny zareo de be deaibe no miantsy rovina indray no avy aty aminay nareo rovina indray no avy aty aminay de tena manome toky anareo zany ny tena koa hoe ho avy ihany ny ekipa rehetrarehetra any amin'ny toerana rehetrarehetra zay mbola tsy nahavitana an'izay resaka redynamisation zay fa misy fandaminana moa zany tsy maintsy atao de ao mpandaminana an'izay zay rehetrarehetra ty amin'ny politika sy ny aty amin'ny atao hoe mpikambana rehetrarehetra na atao amin'ny solom-bavam-bahoaka de hita eo zany ny andaminana anazy fa anisany nandray fitenenina koa ianao tetsy amin'ny bolibolitany voalohany mbola fameloma maso any satria zay moa resantsika hoe niendriky ny fameloma maso manahirana ny mpitondra fanjakana io fameloma maso redynamisation ataon'ny antokotiko Madagasikara io tena ohatrany hoe tena voatery manao fitsidiana fotodrafitrasa mihitsy le fitondram-panjakana manao spectacle be mihitsy mba hamafana am'le fameloma maso ny antokotiko Madagasikara fa io moa mandeha foana de hoenotsika indray tao miboribory tamin'ny voalohany zany tamin'ny sabotsy teo miaraka amin'ny mbola miandry zay favonona zay fa ngamba député Jerry mandrapatonga zay na manafaniry tiana ambara zany hoe eo amin'ny resaka fameloma maso zay zay manko le mahasamy hafa le resaka redynamisation ataon'ny atokotiko Madagasikara sy reo atao hoe zay mangalatahaka an'le redynamisation ataontsika zany le tsika ny redynamisation tena hoe
antso no atao amin'ny mpikambana sy reo olona zay mangitahita zany anatevin-darana atsika de vorolanina sy tonga marobe reo olona reo. Tsika tsy manao spectacle, tsika tsy manao concert ary tsika tena hoe tsy manao hoe mizara zavatra na sakafo raha tsy atao am'zany resaka redynamisation zany fa de tena hoe fitiavan'le olona sy tena hoe fafatsapahan'le olona le tena hoe miaina anatin'ny fangirifirina sy fahantrana dia resy lahatra ny olona hoe tsy misy afa-tsy ato ihany ny lalana tokony ho aleha satria efa fantatry ny olona zavatra nataon'izany président Marc Ravalomanana zany tamin'izy nitondra ny Madagasikara zany. De raha ny premier arrondissement manokana koa no resahana de tena hoe nahitana mihitsy zany ny atao hoe firaisan-kina ny retraretra ary nampisehoan'ireo vahoaka an'Antananarivo ihany koa fa zay firaisan-kina zay sy tena hoe fanohanana natao tao anatin'izay fionam-be sy fameloma-maso ny atokotiko Madagasikara reny satria be de be ny olona nanao fanambarana hoe tena resy lahatra hoe tena nohana amin'ny président resy lahatra fa tena hoe hiaraka amin'ny président ary misy ary izy ireo mbola tsy tena misehosehatra fa tena hoe ho avy amin'ny fotoana mampety anazy ka zany retraretra zany ny tiana mafisiny eto hoe ny resaka redynamisation de tsy resaka spectacle na famononombo na fahamahanana olona fa tena hoe fanamboarana ny rafitra sy fanatevenana sy fanatsarana ny rafitra ny tokotiko Madagasikara ary indrindra ihany koa ifampizarana vaovao sy fanomezana toromarika an'ireo mpikambana mba tsy ho tompotra amin'io izy ireo zany ary indrindra mba tsy ho voarebireby ny olona tsony rehefa tonga ny fotoana zay atrehantsika ny fifidianana zany. Maraparantsika député Jerry na izany zany ary angambany eny rehefa vonona moa zany ny sary sy ny feo amin'ny fotoana mambety azy de ho alefantsika eto foana moa zany zay fa le resaka fifidianana ny resahana teo io moa zany misy an'ilay toromarika nomeny vondrona Europeana fa na izany na tsy zany aza de mametraka fahimalona foana ny rehetra mba tsy hatongavan'le zava-misy tahaka n'le teo aloha zany ny am'le hoe fomba ahafahany sasany mangala bato hatrany hatrany zany lay endrim-pifidianana eto Madagasikara de lasa tsy le tena safidy-mbahoaka zany no tonga eo am'le fitondrana fa safidy vokatry ny ala-bato de miteraka fahavoazana ao anatin'ny 5 taona isin'le mandat zay. Député Jerry anao isak'izay mandeha amin'ny fameloma-maso de tena miteny foana ianao nenenivony fokontany ny resaka fanamarinana ny resaka fitandremana tsara ho an'ireo olona prévodirindrina ny amin'ny hanara-maso ny anarana ny iomanana de ny zao am'izay mety paipaikady indrindra ny fanoloana filoha-pokotany ny any am'ireny ratsana nomena andraikitra na ny délégué d'arrondissement sy ny sisa reny na eo ihany koa ny atenivon'ny commune misy fantanina verimberiny zay nandritra ny reny fameloma-maso reny zany ary napetraka tsara tamin'ireo tompon'andraikitra zany mpiatroka zany ka mino fa mba mety misy ihany koa apahana olom-pirenena tsy mivoatery tany Anjorobe tsy mivoatery akady kely ihany na ny tany amin'ny toerana zay nandehananao marobe no nisy an'izay fa mino fa tsara ho fantatry ny vahoaka malagasy angam'izay. Ya io zany tena isan'ny mametra-panontaniana le fanoloana sefo fokotany ty satria raha ny zavatra misy am'izao fotoana zao de tena manolo sefo fokotany na izana izy io zavatra io ary na ny solom-bavam-bahoaka namana tao hoe miara-dia amin'ny fitondrana raha de tena misy nametra-panontaniana mihitsy hoe fa rehefa maninona ny soloana ny sefo fokotany fa atao tsy mba mahendro zay soatran'izao ka izay moa zany fanapa-kevitra raisiny avy any amin'ny chef district sy ireo be ny tanàna ihany koa zay hoe mahafantatra an'ireny olon'ireny ny fotony hoe ty tsy namana na ty tsy namana ka zay ny mila mamailo antsika rehetrarehetra efa nyteneniko tamin'ny kabaro nataoko tany Anjorobe zay zavatra zay satria ny zavatra fahitana zavatra ohatr'izany de anisan'ny mametra-panontaniana fa maninona le sefo fokotany no soloana fa tsy ny vahoaka eo amin'ny fokotany io no mifidy an'izy ireny ka zany rehetrarehetra zany no atao hoe malasa fisainana sady am'izao fotoana zao de zay no mahatonga antsika namana faniry hoe alohantsika alohan'ny atrehana fifidianana de miroso amin'ny resaka hoe fikonan-doha amin'ny resaka concertation nationale de mba tsy eritreretana tsony zay hoe mety hoe ho ala-bato ohatrany teo aloha zany ary ty mbola voziko hoe teo mety nisy resaka redoublon tena hoe nalaza be ny ary na resaka doublon azafady
fa na ny resaka atao amin'ny nataon'ny vice président senior tamindray de nanampirofo sy nanamarina zay zavatra zay ka am'ty ndray mitondrako ty hoe mety zavatra hafa ndray zavatra mety iseho engany mba tsy ho am'izay zavatra zay tsony ny zavatra iany avoaka malagasy ary zay anisany mampitsiatso natao hoe fandehanana raha-pirenena zao vokatry le hoe filoham-pirenena tsy lany amin'ny tena hoe tokony ho izy namana fanity de zany ndraidraketra zany mba tsy ahatongavantsika mety ho fikorotanana ndray na mety hoe fimenomenomana ety amin'ny tony ianao manjery tonotro zao vokatry le tsy fahaizana mieno vokatry le tsy fekena ny zavatra tsy nety natao dia lasa any amin'tsizy ny fandeha lera raha-pirenena ka lasa le vahoaka malagasy foana ny lasa sorona lasa le orom-pirenena foana miaino anatin'ny fahantrana sy ndraidraketra satria raha ny zavatra misy iainotsika sy fantatsika de ireo mpanan-karena tena manan-karena foana fa le mahantra de tena miaina anatin'izay fahantrana zay satria raha ny zavatra misy am'izao fotoana zao sy mifanadihadihadiana ataon'ny mpanao fanadihadiana manokana de maromaro ihany reo malagasy atao tena manana trano manana rena any firenekafany na manafaniny mety efa voizinareo teto zay zavatra zay fa anisan'ny mametram-panontaniana zany zavatra zany ka aleo reo olona mba tombotsoa ho an'ny malagasy tsy vaky vola no mba eritreretin'ny mpitondra am'izao fotoana zao fa tsy tombotsoan'olo tokana eny ary makasitraka am'izay afanioakevitry député jery zay na zany na zany alohan'ny hialanao eto amin'ny plateau de misy afatra ngamba ny hoampitainao amin'ny vahoakana varadrana sy ireo mpikatroka ny amin'ny fandaminana ny fandaharam-potoana maro samihafa ihany koa satria ao an-dalan'ny fandaminana ianao raha ny vaovao samihafa voarainy amin'ny hoe io tsy mijanona ntsony re dynamisation ary hosahirana ny fitondrana sy ny mpanarady azy amafan'io sy anaraka ny etsiky ny tiako Madagasikara io zany fa tsy janona ntsony fa varadrana ngamba ny tsara ihany itodiana manokana maraparana antsika azy député ya alohan'ny idirako aty amin'ny avakatrano de te-hitodika manokana namana faniry amin'ny resaka hoe fahafahana vezivezy amin'ny eto Madagasikara zany sy amina firenena anakay zafady momba ny atao hoe zay sakatsakana mahazo ny président Marc Ravalomanana zay olom-pirenena izy ary manana sata manokana ihany koa ancien chef d'état anazy namana faniry dia tokony malalaka ny fizivizy eto Madagasikara fa tsy hoe ngay ny mpitondra fanjakana tsy resaka mpitondra fanjakana fa amaolotsotra anazy de afaka mitsidika izay olona tsy nitsidihana izy afaka mandeha am'izay olona tiany andehanana izy satria malagasy ohatran'ny olom-pirenena rehetrarehetra na ny tenako zao ary teo any Dego de tokony malalaka teo any Tamatave de tokony malalaka ka tetateta tsy haritra fotsiny mba ilazako hoe aleo ny olona ivezivezy malalaka eto amin'ny tany sy ny firenena satria manana ny zoom-pirenena malagasy izy dia aleo ngamba mba samy mandinika ihany rehetrarehetra am'izay atao hoe sakatsakana atao amin'ny olo-pirenena tsirairay zay ho an'ny avakatrano ndray de efa miroso foana amin'ny resaka hoe famaraparana na ny resaka redynamisation zay atao zany ao amin'ny distrikana avakatrano ary eo ihany koa zany no atao hoe asan'ny tena masolo-bava-mahoaka ny tena ihany koa dia tsy maintsy midiny ny fotony foana miseraseran'ny olona reny indrindrindrindra amin'ny resaka fenona zay fitaraina zay satria atoato isy fionana amin'ny gouvernement amin'ny resaka question réponse amin'ny gouvernement de zay ny antony idinany ny fotony eny am'izao fotoana zao mba ahafahana zany mitondra zay etaeta ny vahoaka sy fitaraina ny vahoaka zay amin'ny fionana amin'ny gouvernement zay ho atao amin'ny assemblée nationale fa de tapotra ny fotoana zay atao hoe andraisaky fitenenana eto namana faniry fa dia mirary soanao sy ny teknisiana ary mametraka ihany koa mandra-pitafa sy mandra-piona indray amin'ny vahoaka malagasy zay manarana ty fandarana miara-manonjy tya de samy tompoko tain'Andriamanitra veloreo pakasitrano tsika ny solombamoaka ny Madagasikara vavety tetsy amin'ny EDC Navaradrano am'izay fanamafisana ny endriky ny redynamisation ataony antoko tiako Madagasikara zay fa eo ihany koa ny afatrafatra zay tsara ho fantatra mahakasika indrindra ny andraikitry ny rehetra ny eny fokotany eny sy ty fihetsiky ny fitondram-panjakana manova antsokosoko any ambadika any ny chef fokotany ity fa tsy mame andraikitra ho aty anivone fifidianana taorina fifidianana be ny tanàna zany raha ny tokony izy anatin'ny lalàna zay fa rendretretreny de misy isainatsika rehefa miala amin'ny doublon zany ny fitondram-panjakana de miketriketriky iny satria tratra pression tsy maintsy anao refonde total de inona indray miketrehany fitondram-panjakana am'izao fotoana zao de reny zany tsy maintsy mampamailo atsika rehetra zany sy mifahafana mivezivezy ihany ko zay ihany resahany teo fa mikasika zay indrindra de ity ara
ilay video lay feo nambara ministra jerehatra efindraza zay ministry ny asa vavety anatin'izao fitondrany zao rehefa nanontany mpanao gazety mamindrazana koto izy teo anivon'ny fandarina adevitra ny amin'ny hoe ahoana ny fomba fahitanareo amin'ny fiteteza-paritany etsero ataony tompon'andraikitra sy ireo mpanao politika zany de tataka zao ny valiteny zay nataony ministra zay ao anaty gouvernemanta ity ministra ity de hoenotsika tsara ali izy samy meno sy manongilatsofonytsika fa ho avy amin'ny angady sy ny aryntsika rehefa avy eo daoary ny andray ny tiako iresahana azy ny fomba fahitako azy de le mbola tsy fanekena resy foana satria io tsy fanekena resy io nge mazava vita ny fifidianana 5 taona ny fepotona iasany filoha-pirenena anankiray tapitra ny 5 taona de miditra ao anatina fifidianantsika mazava ny voalazany lalàna rehetrarehetra mahakasika amin'ny fifidianana misy ny fepotona anaovana fampelezakevitra ho an'izay rehetrarehetra irotsaka ho filoha-pirenena fa hatramin'izay io tsy amin'ity fotoana itondrana filohan'ny rajoelona ty ihany nge no tsy apetraka hiasa foana le fitondram-panjakana ary tsy nomena sehatra efa 5 taona ny nomeny vaoaka malagasy anazy aloha nataotsika hoe marina fa malalaka ny fanehoan-kevitra rehetrarehetra misy ny fanitsiana rehetrarehetra nzay mety sy mety ao anivony zay mety ho fitantanana fa tsy tokony mialatsiny raha miteny an'ity tsy tokony mbola fotoana ahafahan'ny olona tsy eo amin'ny fitondrana mandeha mitety faritra anao inona moa izy any amin'le faritra any inona tokoa ny tena anjaraindraikitra mba hahafahany manamarina ny reny fidinina isa-paritra reny tsy hoe amaha-ministra ny tenako fa ny fitondram-panjakana kehitriny de mazava aloha ny torodalana rehetrarehetra manatanteraka ny velirano zay natao miaraka tamin'ny vaoaka malagasy nandritra ny reny fampelezakevitra reny ny filoha-pirenena iny ara le faneho-kevitra zay nresahany ministra ray anatin'ny gouvernement vo tamy zoma iny adevitra atao amy tvm iny zany nresahantsika iny roa nyresahany eo anatin'izay de hoe tsy fanekena resy fa 5 taona nge ny fepotona iasan'ny filoha-pirenena de aorinan'izay fifidianany tazomitsika tsara zay adevitra zay fa faharoa de hoe tsy tokony fotaona zao ahafahan'ny olona tsy eo amin'ny fitondrana ivezivezy anao inany moa izy marina zany eo anatin'zany adevitra any de filoha marikaravalomana nytininy ho resahana ao anatin'izay de ho tonga am'izay zany tsika eo anatin'ty adevitra ty ny aminy hoe le faharolo raisitsika tsy tokony fotoana zao ahafahan'ny olona tsy eo amin'ny fitondrana vezivezy fa hanao inany de varintsika ny am'zany hoe ohatran'zany ministra eto Madagasikara ohatran'zany mpanao politika eto Madagasikara ary mba olona mba tsongon'olombola any amin'ny faritra misy azy any efa avisolom-bavambaoka gouverneur tonga ministra fa tratra n'le virusn'le misolelaka le tsy maintsy manaraka efa ny zava-misy eo anatin'ny fitondrana de adino lay principe adino lay valeur adino lay etika ny endriky ny raha-panjakana mihitsy sy ny fomba fanaovana politika eto Madagasikara zao ny nambaran'ny constitution zavaitsika tsara liza aty amin'ny préambule mandeha savaranando de misy fanazavana maromaro fa ty raisiko ty de hoe ny fanajana sy ny fiarovana ny fahalalana sy zo fototra le respect et la protection des libertés et droits fondamentaux zay ndresahana any amin'ny préambule ny constitution raha mbola ampiasainy zareo ty constitution ty de zao ny nambarany ihany ko amin'ny article voalohany andiny voalohany anatin'izany lalam-pandrenana zany ny demokrasia sy ny fehikevitra momba ny fanjakana tandalana no fototra iorenina ny repoblika eo amin'ny faritry ny tany no mahamasy mandidy azy mazava tsara io ny demokrasia sy ny fehikevitra momba ny fanjakana tandalana no fototra iorenina ny repoblika eo amin'ny faritry ny tany mahasy mandidy azy ka rehefa miresaka demokrasia ianao de mazava be miverina atao anatin'le préambule n'le constitution na le savaranandro isika anatin'le hoe
respect ny protection ihany ko liberté et droits fondamentaux efa nyresantsika matetitetika zany ary rehefa mpanaraka miara-manonja ny MBS radio Mada ianao de mahafantatra tsara zany hoe inona na teo endriky ny demokrasia de ny fahalalana sy ny fanajana ny zo sy ny fiarovana any zany ka iny olona mandeha iny zany mazava tsara olo-pirenena iny aloha le matonga marikaravalomana faharoa ancien chef d'état iny filoham-pirenena teo aloha ary fahatelo mpanao politika iny zay ndraha ny tokony ho izy lojika nyty constitution ty resantsika article 14 any constitution de miresaka fa tokony hitarika mahalehibe mpanohatra azy izy io ny resahana ao ariny ny fifidianana solombavam-bahoaka article 14 andiny faefatra amby folo anatin'ny lalam-panoloena de miresaka am'izay aliny afadimy andalana fadimy ao ariny fifidianana solombavam-bahoaka ny volona politika mpanohatra de manendry ny lehibe ny mpanohatra raha tsy misy ny fifanarahana de ny lehibe ny volona politika mpanohatra zay nahazo vato manan-kery be indrindra tamin'ny latsabato no heverina ho lehibe ny mpanohitra ny sata amin'ny feny mpanohatra sy ny antoko-mpanohatra ekeny ty lalam-pandrenana ity sy mame azy indrindra ny sehatra ahafahana haneo hevitra dia afaritana amin'ny alalan'ny lalàna mila fantatry ministra jery atrefin-drazana zany fa mety tsy namaky constitution izy fa tsy maintsy niakatra adevitra izy satria mahafana ny zava-misy any MQMM zay any amin'ny toerana misy azy ary mana inona redynamisation sy lay fitsy departany ataon'ny antokotiky Madagasikara miaraka amin'ny filoha Marikaravalomana de tsy maintsy mamono afo le fitondram-panjakana de hoe ahoana ny blokena an'Andriamatoa Marikaravalomana sy ny antokotima tsy andehandeha de nefa mazava io ny sata amin'ny feny mpanohatra sy ny antoko-mpanohatra ekeny ty lalam-panorenana ity manome azy indrindra ny sehatra ahafahana haneo hevitra ka ahoana moa no ahafahana maneo hevitra fa nga amin'ny alalan'ny conférence de presse any fa nga amin'ny alalan'ny fivorian'ny RMDM ihany na ny fianamben'ny antokotiky Madagasikara ihany fa tsy maintsy misy ny fiaonana mivatana andreo vahoaka izany ka tsy mety avoakan'le fanjakana le décret d'application le loi 2011-013 zay resahany ty sata amin'ny fempanohatra ekeny ty lalam-pandrenana ity no mifanaraka ny lalam-pandrenana fa tsy lay 2021-016 izay raha sy diso 2021-016 zay nitsinginina manokana ary ny ekeny le ACC vondrona politika zay io resahany io aoriny fifidiana sy olo-mamoaka ny vondrona politika mpanohatra fa tsy miteny ny vondrona parlementaire izy ao opposition parlementaire itinga mazava be teny gasy de nitinginina le izy nitangenana loi le constitution de raha raisina zany ty andalana faheniny ity hoe sata amin'ny feny mpanohatra sy ny antoko-mpanohatra ekeny ty lalam-pandrenana ity daoka an'izay le farany teo le nandrina le 2011-016 013 le 2021-016 de tsy mifanaraka ny lalam-pandrenana fa nekeny lay ACC teo aloha lozy zany zay tytsika efa hososena efa didiavina ity lalam-pandrenana ity de ndao iverenantsika ary le 2011-013 zao ny resahana ao anatin' zany article 11 io izy io titre 3 ozy izy toko fahatelo des attributions de l'opposition amin'ny andraikitra ny mpanohitra article 11 l'opposition pour mission 2 ny mpanohatra sy ny anjara asany zany na ny andraiky ny mazava ho azy jouer le rôle de contre-pouvoir et d'équilibre de pouvoir manana an'zany rôle zany izy zany mission zany marimarina kokoa dia contre-pouvoir sy manao équilibre de pouvoir zany hoe eo mifanjakana fa eto ny antoko-mpanohitra de ao anatin'izay contrana pouvoir sy équilibre amina pouvoir zay mba tsy ahafahany mpitondra fanjakana manao rery am'izay tiany atao ohatra mandray tsika atao anatin'ny préambule de miresaka hoe ny fisarahana sy fifandanjany fahefana ampiarina araky ny fomba demokratika zany resahantsika zany de zao
La séparation et l'équilibre des pouvoirs exercés à travers les procédés ozy izy démocratique ka tsy maintsy jerevana le contre-pouvoir manitsy raha misy zavatra tsy mety mifanaraka ny lalàna sy ny lalam-pandroena ataon'le mpitondra fanjakana manaitra raha misy zavatra tokony ho tairina ao anatin'izany fitantanana ny raha-raha-mpanjakana zany zay le hoe eto ny état fa eto ny opposition de mbola toy izantsika engelisy faly article 11 iny mission ny opposition iraka na andraikitra na hoe ny asany arak'izay fomba iresantsika azy averina ihany le article teo ny voalohany zany de hoe rôle na contre-pouvoir c'est équilibre de pouvoir fa mifaharoa de hoe proposer les lois à l'Assemblée nationale manao proposition de loi ihany ko eo anivony teny miram-pirenena mbola asa mpanohatra zany contrôler les activités du régime en place manara-maso ny asan'ny fitondrana ankehitriny na eo amin'ny toerana tsika moa zany fitondrana am'izao fotoana zao de hoe ankehitriny ho sika eo amin'ny toerana asany anie zany ka raha ohatra hoe nomena ndraiky izy ao anatin'ny lalam-pandroenana haneo hevitra ary mbola hazavaina ihany ko zany atao amin'ny lalam-pandroenana article 10 constitution ozy ny article 10 ny constitution de hoe ny fahalalahana maneho hevitra sy miteny ny fahalalahana eo amin'ny fifandraisana ny fahalalahana manao gazety ny fahalalahana hiditra amin'ny fikambanana nanorina fikambana ny fahalalahana ivory malalaka ny fahalalahana mivezivezy ny fahalalahana amin'ny fieritreretana amin'ny finoana de samy iantoana ho any rehetra ary fahalalahana ary tsy azo ferana raha tsy hoe ho fanajana ny fahalalahana sy ny zon'ny hafa sy noho ny fahaterena zany rehetrarehetra zany de etohany zany ka ty le mission le opposition ty le fahaterenana de mbola misy toy an'izy ny amin'ny hoe hiaro ny filaminam-boaka ny fahamendrehan'ny firenena sy ny filaminan'ny fanjakana de raha raisinao ty article 11 ty firenana kely izy faly anatin'le sara de hoe manara-maso ny asan'le fitondrana eo atoerana tena zay inge no atao an'le mpanohitra am'izao fotoana zao hoe inona moa ny zavatra tsy nataonyty fitondrana ty tsy nitenenina ary nanairana latabatra mihitsy hoe tsy mety nandonana latabatra ny sotomana lakolosy miverenina reo manaja lalàna fa tsisy ny raraha iny zany zao ny tokony hitondrana amin'io fa tsy mifanaraka am'le fenitra demokrasika resahan'ny constitution io fa tsisy nataon'le fitondram-panjakana zany ity ny tena marina amin'io vaovao teneninareo io fa tsy marina zany vaovao zany fa everiny fitondram-panjakana ihany fa diso ny vaovao zay zarany mpanohatra ary na de ny diabolisena ary le mpanohatra de mbola mijoly ary nampiasa nyty article 11 ny sata amin'ny fempanohatra ity de io les missions faefatra proposer ozy izy les solutions alternatives elo tsara proposer les solutions alternatives à la nation œuvrer pour l'alternance au pouvoir par voie légale tout en jouant le rôle du cabinet ty aloha tonga de raiso proposer les solutions alternatives à la nation zay inge io resahana io e ataovy ny réforme totale ny hodikodina teo le fitondrana saiky tsy anao texte ny resahana io isaky ny folo taona tsy maintsy manao réforme totale de saiky tsy anao izy fa rehefa be de ny union européenne hoe ho avy ry zareo de tsy maintsy miverin-dalana tam'izay ihany de nanao proposition ao anatin'izay solution alternative zay œuvrer pour l'alternance ozy izy mazava be nge zany au pouvoir par voie légale de hoe ataovy raha ny concertation nationale mba hijerevantsika cadre juridique électoral fa tsy mety io de amboariny lalam-pividianana mbola volony européanna koa no ny teny an'izany de manaovinareo liberté d'expression sy liberté de presse mazava tsara de ataovy mitovy ny égalité de chance am'izay mety ho candidat hiatrika fividianana ho avy eo amin'ny accès any amin'ny média ny constitution miresaka an'izay ny loi sur l'opposition 2011-013 miresaka am'izay de zao mbola mafisy ny article 12 ao anatin'io sata mpanohatra io 2011-013 miresaka am'izay ty le izy article 12 le rôle de contre-pouvoir consiste à émettre des critiques objectives et on offrant aux citoyens une alternative à la politique définie et appliquée par le décideur politique en exercice mazava be tsara mihitsy zany mitondra an'izay critique objective zay
inona maharatsy ny concertation nationale, inona maharatsy ny hoe manaovinareo refonte, inona maharatsy ny amin'ny hoe be loatra ty fotodrafitrasa tsy mitondra fahombiazana an'ity fa sosialim-bahoaka jerevo idio sisy tany fa tsy mety ho fomba igerenareo am'le coronavirus io, ndao manao vaksiny fa aza koa entinareo sacrifiena le vahoaka malagasy am'le CVO. Ratsy ve zany? Tsy mety colisée ataonareo io, mandany vola loatra nareo am'le fidinina ataonareo zo hoe anarolona na contre pouvoir zany rehetrarehetra izany. Mba ahafantaran'le citoyen ny zavatra tiany atao na ny olo-pirenena. De mbola resahan'ny article 19 zany, mbola io loa io foana ny resahantsika. Eno tsara ary reto ny zoan'ny mpanohitra droit fa tsy nyrarainy le fitondram-panjakana l'izy. Voalohany, article 19 l'opposition a droit à un poste de vice-président au sein de l'Assemblée nationale. Manana toerana ho vice-président izy au niveau de l'Assemblée nationale. L'opposition demande a le droit de proposer la convocation d'une session extraordinaire de l'Assemblée nationale afaka miantso fivoriana tsy ara-potoana eo niveau ny antenimera-pirenena. L'opposition a le droit de s'adresser directement au gouvernement lors des séances plénières. Mananjo izy iresaka mivantana amin'ny gouvernemanta mandritry ny fivoriana azony be sy maro atrehany. L'opposition a droit à la liberté d'information sur toute question importante relative à la vie de la nation ou discutée au sein du Parlement. Mananjo izy fa ahafahana mizara vaovao amin'ny alalan'ireo fanontaniana lehibe mifandraika indrindra amin'ny fiainan'ny firenena sy mendrika edikevitra eo anivon'ny parlemanta. Ary ny droit-ny manaraka de hoe jouit des droits conférés par la loi sur les partis politiques. Zay mifandraika indrindra zany ny amin'ny lalàna ny antoko politique. Efa misy loi sur les partis politiques io. Fa zao ninina tsy navoaka le décret d'application ity loi 2011-013 ty de efa nambarany ny ACC fa miconforme amin'ny constitution fanaraka ny lalam-pandrenana. Dikan'izay promulgué de tokony andeha le décret d'application mba ahafahana mametraka an'ity droit ny opposition ty fa tsy misy ataon'le fanjakana satria matahotra andravalo manana sy ny antoko tiako Madagasikara le fanjakana. Marana antsika azy faly article 21 et 22 ny loi sur l'opposition de jerevo tsara ty ny devoir ny opposition ao anatin'le section zany des membres de l'opposition zany ny mpikambana ao anatin'ny mpanohatra. Article 21 manana devoir ohatran'izao ny opposition, respecter ozy izy scrupuleusement la constitution, manaja tanteraka ny lalam-panena, les lois lalàna, i règlement en vigueur, reo mifandraika am'ireo lalàna rehetra zany araky ny filarana. Préserver ozy izy l'intérêt supérieur de la nation, l'intérêt supérieur de la nation, mitandro manakariva ambony firenena, contribuer au développement de l'esprit démocratique. Mazava nge zany mitondra fambandraisana andraikitra anatin'ny esprit démocratique. Fa taiza mbola ny teniny ty hoe nonga-panjakana, taiza ny teniny ty hoe iary tatana aminareo zay, anjaranareo any zany fa proposition nomeny ty hoe concertation nationale, nomeny antoko-panohatra hoe io ny lalana io. Cultiver ozy izy la non-violence comme forme de l'expression démocratique. Ny aty ampanohitra foana nge no mahazo an'izay fomba faneho-kevitra tena tsisy fanajana tao amin'ny mpitondro zay imbécile 6% tondrona reslave sy ny sisa fanambanina hatramin'ny sary ny filomarika Ravalomanana ataony le mpitondra fanjakana ho iasa satria misy ministre directeur anatin'ny présidence hatramin'ny mpanohana an'le fitondram-panjakana no miteny an'izany amin'ny fomba faneho-kevitra. Mbola verany kely izy teo fa jerevo tsara, cultiver ozy izy la non-violence comme forme d'expression démocratique. Fa tsy manao an'izany mpanohatra tompoko, mbola miezaka foana mipezely langazana am'izay fomba rehetra ahafahana manao an'izany. Promouvoir la concertation directe dans le cadre d'un dialogue politique sur les questions d'intérêt national. Io izy ake io
concertation directe dans le cadre d'un dialogue politique. Fa inona tsy efa nitetezana ny ray aman-dreny mpiangonana ve zany tatiavina zay dialogue politique zay? Concertation directe hoe tia mety amintsika tsy efa impirina anao fiaonam-be mpanohatra na moana résolution, tsy efa niona tamin'ny volon'ny raisam-pirenena mpanohatra hoe zao no tokony hamana an'ity firenena ity, tena nanao an'le asany ange le mpanohatra e. Ary jerevo article 22 ty de mila ianaranao ty monsieur le ministre, jerevo tsara ty article 22 ty. En vue d'instaurer aux ici une véritable alternance démocratique et politique, les membres de l'opposition prêtent aux ici leur concours au chef de l'opposition officielle. Raha nataonareo l'izy de zao l'izy manao éducation des citoyens, manao fanabeazan'olom-pirenena angeny ataon'ny mpanohitra e. Manao éducation membre mazava be, impiry tsy manao fiaonam-be, impiry tsy mizara vaovao, vita amin'ny fiaonam-be atao Antananarivo de malaika manao fiaonam-be paritra ny opposition, manazava ny vaovao, mampafantatra mikambana ny zava-misy any aminy, micritiquer objectif ozy izy des actions de gouvernement. Fa tsy zakanareo zany, ianao anisan'ny critiquena ao anatin'izay amin'ny lalana hitondranareo an'io travaux publics io ohatra. Ka reo rehetrarehetra resahantsika ireo de voaresaky ny lalàny reo, de inona zany ny antony mahatonga an'le ministre miteny am'le hoe tsy tokony andeha ho any amin'ny faritry vezivezy finona moa ny atao hoany, ka le lalàna miandraikitra azy sy ny zony manokana. De ambon'izay fanazavako ny entiko zay de ty ny filohan'ny HCDDED au conseil démocratie sy ny défense en état de droit, filakevitra amboniny démocratie sy fiarovana ny fanjakana tandalana no miteny mahakasika indrindra zay fivezivezen'ny olom-pirenena izay. Tant président Marc Ravalomanana, enotsika ary lisa samy tompo Madagasikara atsika, na ny tondra na ny oentina na ny mpanohitra, ka inona le anaovana zay le fianan-dozany zava-misy de zao akaiky ny fifidianana. Rehefa akaiky ny fifidianana dia marobe ny zavatra mandeha ao anatin'izay. Eo ny le olona sasany efa tsy mifantoka amin'ny asa antsony fa mifantoka amin'ny fifidianana, de vokatra zay aloha voalohany dia miteraka ny tsy fandripahalemana, satria le olona tokony anao ny fampandripahalemana de tsy manao izy satria efa mifantoka amin'ny fifidianana. Tsy vita ny tany filaminana rery mikasika ny fandripahalemana, fa eo koa zany ny olom-boafidy sy ny olom-botendra ny amin'ny faritra zay misy azy any miary misala aminy, ka milasa izy dia lasa zay ny zavatra misy anankiray voalohany zay. Ny faharoa dia mandeha zany ny efa misy sy mahatoky sahady ny raha fitantanana ny fifidianana, zay mahatonga ny olona teny andao anao fandinina tsika mikasika fifidianana zay ho avy mba tsy hisy mikorotana amin'ny fifidianana. Ny fifidianana dia fanehoana avy hatrany ny mahadémokraty ny démocrate, satria tsika mifidy républicaine tsika fa tsy mifidy ny royaume, dikan'izay ajantsika ny fandimbiasam-pahefana ny mpitondrana ao anatin'ny filaminana, tsy tokony misy korotana intsony tsy zakatsika zany. Zay ny mahatonga atsika ny teny foana hatrizay hoe avozina ny code électoral mba ahafahany mamaritra hoe manomboka oviana no azo manao propagande ny olona, manomboka oviana firy ny vola tokony azo atosaka amin'ny fifidiana. Zay ny mahatonga atsika miverimberina am'izay. Mbola angatantsika koa any amin'ny fifidiana, zay olona tratra manao osika amin'ny fifidiana tokony misy lalàna enitra mahazo azy. Ny filohan'ny androm-panjakana iray zany ny HCDDED iny teny iny tena ao anatiny teny zo iraisam-pirenena momba ny zon'olombe larina anao sony an'izany Madagasikara, fa fandritra mivezivezy tsara oren'le ministra zany tsara oren'le tompon'andraikitra mpanao politika iny zany, fa le izy lasa le fanohanana an'le fitondrana de lasa manao zavatra ivelan'ny lalàna, zany hoe tian'le fanjakana zany de izy rery mandeha misalego manerana amin'ny Madagasikara, manao zay tiany atao de mitokan-javatra de mampiasa gabraraka amin'ny volam-panjakana, de miantso artista de manao spectacle mamory olona, de manao balaoasy na sikla fambolembaritsy any, mandaindainga am'izay resaka tiana atao manao balaoasy eo,
milaza fa tsy maintsy atao amin'ny alohan'ny farantaona fanamboaran-dala tsy vita l izy, milaza indray fa tsy maintsy atomboka an'izao l izy tsy vita l izy, mitokana foto-drafitrasa zay tsy ny sasarana, tsy nanaovany négociation, tsy nisy resaka protocole d'accord fatany na hita momba zany, de zay tiany atao eo ataony. Donc tapenana ny vava amin'ny mpanohatra, zay ndikany zavatra tiany atao iny, tapenana ny vava amin'ny mpanohatra, aza vela misy mihetsika idio afara vohatra ndre matomarika ravalomanina de embeso amin'ny zandary, raha ohatra ka tafavoaka indray de sakana any amin'ny lalam-pirenena rehetrarehetra eny, raha ohatra ka mbola tsy mety indray zany teneno ny chef district aza mamoaka autorisation ho an'ny ravalomanina sy ny tim, zay le tiany le fanjakana atao. Ka na solom-bava-mbahoaka raha mieritreritra fa hanao tatitra zay voalaza fa solom-bava-moaka ny Madagasikara ny anarana atao anatin'ny constitution, de ozy zareo hoe fihinany ataony ho any amin'ny faritrano fa nga io voafidy tany, fa adilina hoe solom-bava-mboaka ny Madagasikara voafidy, zay vao nisy voafidy de miresaka district, fa mialohan'izay solom-bava-mboaka ny Madagasikara aloha, dikan'izay afaka miodina eran'ny Madagasikara. De iny ndray zany tsy le solom-bava-mboaka ndray ny tratra, fa le filomarika ravalomanina sy ny tim mandray ny tratra hoe fa inona ny andehanany fotoana, andehanany tony olona tony vezivezy amin'ny fotoana zay olona tsy eo amin'ny fitondrana, azafady e, tena mba normal ve nareo miresaka e, sa tsy maintsy atao zay manohana an'le fitondrana de fohanana an'izay fomba hanohanana azy rehetra, tsy maintsy atao zay ivereny ny brigena an'le poste am'le mandandray ho avy eo, de atao am'izay tena anaovana rehetra, tsika mba tsy rariny zany, averitsika am'lohany mihitsy ny fomba fanaovana politika sy ny fomba firesaka ao anatin'izany adevitra zany. Ary andray an'izany resaka zany mihitsy ny député Alain Ratsimazafy zay feto akaiky eto am'izao fotoana izao, manakambara betsaka ao anatin'ny ty raharaha ty. Miarahaba député. Miarabanao namana faniry ary manatitra koa ny arahaba ho antsika voaka malagasy manaraka ny fandarana miara-manonja amin'izao ora zao. Rahabaina manokana ireo solom-bava-bahoaka zay fanandray anjara teo aloha ary ny koa ny teknisianina zay mampita mivantana ity fandarana ity. Marina tokoa ny voalazana teo namana faniry satria dia napetrapetraka ao tsara araky ny lalàna velona ny ataontsika hoe famakafakana ny zavatra nambarana ny andriamatoa minisitra teo, ary eo indrindra no anapiko amin'ilay fanampanazavana manao hoe voalohany indrindra de ny hoe tsy tsara toerana ny anambara ireny endrika fanakanana na ihany koa fandraharana ny mpanohatra ivezivezy ireny raha ny minisitra zay enitsika teo zany, satria tokoa mantsy dia ny lalàna velona eto amin'ny tany sy ny firenena ao anatin'ny lalam-pandroenana no mamaritra an'izay zo sy fahalalahana anana ny tsirairay zay. Teo mihitsy ny nahavariana hoe mba olona namaky lalam-pandroenana ve zany andriamatoa minisitra zany, efa solom-bava-bahoaka nitazona an'izany andraikitra zany ianao teo aloha, fa mba dinio tsara ihany ny teny ambara. Tadio fa ny filomarika ravalomanana de filohana toko ihany koa, akoatra mahafilohan'ny mpanohatra azy. Ny filohana toko dia araky ny lalàna amin'ny fiainana toko politika eto Madagasikara dia manana handraikitra ny anabe ny mpitsambana ao aminy, ary ampita ihany koa ny vaovao zay tokony ho fantany ny mpitsambana ao anatin'izany atoko zany, zany hoe manana izy andraikitra amin'ny fitsidim-paritra, manana izy andraikitra amin'ny fampitam-baovao, ary manana izy andraikitra amin'izay le hoe mahafilohan'ny fanoherana zay zay voalaza nefa ny lalàna zay nambarany namana faniry teo zay fa de tena handraikitry ny ety anivon'ny fanoherana ny fanaraha-maso ny asa tanterahany eo anivon'ny fitondrana ka hitondrany ny tsikera mifanaraka am'izay atao hoe tsy mifanaraka amin'ny ireo lalàna zay misy eto tany sy ny firenena, ary koa mitondra ny sosikevitra ho amin'ny tombontsoa ambonin'ny firenena, satria tokoa isika dia samy tompony ty Madagasikara ity, na ny eo anivon'ny fitondrany zany na ny ety anivon'ny fanoherana zany, ka eo indrindra zany no tsara ny manamarika hoe rehefa manao ny asany araky ny voalazan'ny lalàna ny ety anivon'ny fanoherana dia toa tsy zaka ny eo anivon'ny fitondrany zany, ary hita mihitsy am'izao fotoana zao ny antsoina hoe panika na ny fatahorana matoa miseho sesilany
ireny endrika fanakatsakanana isan-karazany ireny. Itsika nefa dia ny safidy ny firenena anankiray izay mandala ny resaka demokrasia. Tsy maintsy ilaina ny fandanjahan-kery ara-politika ao anatina firenena anankiray ahafahana mampandroso an'izany firenena zany. Tsy tokony ho raisina ho fahavalo akory ny ety anivon'ny fanoherana satria dia hatram'izay tety anivon'ny fanoherana dia nanaja hatrany ny lalàna velona amin'ny fean'izay fanoheran'izay, zay araky ny efa nambara teo ihany koa fa hatreto aloha ny lalàna zay nakatoavana teny anivon'ireo androm-panjakana toy ny antenimieram-pirenena sy ny antenimieran-dolona ary koa nakatoavana teo anivon'ny fitsarana avy momba lalam-panorenana dia ny sata amin'ny feny mpanohatra zay manana ny larana 2011-03 ka efa nambara teo ny atsipriany arak'ireo andininy vitsivitsy zay mamaritra indrindra zany anjara ndraikitra apetraky ny lalàna zany ho an'ny ety anivon'ny fanoherana de tsika rehetra ny mandinika any hoe nivoana tam'izany ve ny antokotiko Madagasikara na nivoana tam'izany ve ny RMDM zay tarihan'ny filoha Marc Ravalomanana rehefa nidina teny amin'ny faritra samihafa ary nitondra ny fanamarihana ary nitondra ihany koa ny sosikevitra araky ny efa nambara teo tsy nitsahatra ny tety anivon'ny fanoherana nijery amin'ny hoe inona ny vahaolana ho an'ity firenena ity. Ataoko hoe tao anatin'ny fotoana vitsivitsy zay dia napetraka ho zava-dehibe sy ao anatin'ny vinany ety anivon'ny fanoherana hoe mba hitsinjovantsika ireo endrika mety korotana mialoha mandritra ary ao aorianany fifidianana dia tsara raha elohavana ny dinika nasionaly zany. Reny ny teo anivon'ny vondrona Europeana de nanambara fa anisan'ny zavatra tsara ho tanterahany eto amin'ny tany sy ny firenena zany sosikevitra zany ary indrindraindrindra ao atao anatiny ny fivoriana ara-potoana zay ho tanterahany sy olom-bavam-bahoaka sy ny loholon'ny Madagasikara. Aiza ilay fandraisana andraikitry ny fitondram-panjakana ary miandro foana ve an'le atao hoe pression am'ireo vondrona Europeanareo na ny raisam-pirenenreo vao handraikitra manoloana ny lalàna velona eto amin'ny tany sy ny firenena satria tokoa mantsy ny fahatongavan'ireo mpikambana atao anatin'ny mpanaramaso ny amin'ny lafin'ny fifidianana avy amin'ny vondrona Europeanareo no nahatsapanay ety anivon'ny fanoherana fa nampikorombaka amin'ny fanjakana ka namoahana an'ireny didim-panjakana mamaritra ny hoe anaovana ny refonte amina liste électorale eto Madagasikara reny. Lasa saina ihany ny tena am'izao fotoana izao ny hoe tsy afaka mifampieno ve zany isika samy malagasy na de eo ara ilay lalàna zay atao hoe vakina arak'izay voasoratra fotsiny ihany fa miandro vahiny toy ny anao rotsakazo ve vao handray fanapahan-kevitra sanatriany vava ny eo anivon'ny fitondram-panjakana ka am'izao fotoana izao zany dia manamarina ny zavatra nambarany tety anivon'ny fanoherana ireo tompona andraikitra vahiny ireo fa lojika ary lalana tokony izorana tokoa no ny takininy teo anivon'ny fanoherana hatram'izay. Eto ihany koa moa de tsara ihany ny mampita amintsika fa hoe ny fanoherana ange hatreto de mbola tsy tonga akory ary mialatsiny aminao Andriamato Minisitra zay mitondra an'le teny hoe tsy tokony hidina kianja na hoe tsy tokony hitety faritra ny fanoherana fa mbola tsy tonga tamin'ny fidinana teny an-dalambe tony nataonareo tamin'ny 2024 ange ny fanoherana am'izao fotoana izao fa mbola mitondra ny adevitra ety amin'ny ainao manjery, mbola mitondra ny fampahafantarana ny vahoaka reo andinin-dalàna maro samihafa na lalam-panorenana zany na lalàna tsotra zany na lalàna fehizoro mifehan zany rafitra demokratika eto Madagasikara zany ka ataoko angamba fa tsy tsara toerana raha ianao indray no andeha hampianatra na handeha handrara ny ety anivon'ny fanoherana mahakasika ny hoe ilaina ny fidinana eny fotony satria reo vahoaka malagasy reo de mila mahafantatra ny vaovao marina
mila mahafantatra ny raharaham-pirenena mifandraika amin'ny zava-misy ankehitriny ary manana didy amin'izany ny ireo tompon'andraikitra ara-politika ireo indrindraindrindra ny ao anivon'ny hoe mpitarika an'izany fanoerana na ny RMDM zany ny filomarika Ravalomanana ka tsy hitako zay tokony ataitranareo amin'ny fidinan'ny filomarika Ravalomanana ny kanja mialohan'ny fifidianana satria mba tsy ho topotra aminy io ny vahoaka mba hanana ny vahoaka safidy marina rehefa tonga ny vanim-potoam-pifidianana ary zay de mbola mitarika foana hatretiny hoe mandry fifidianana zay ny fotoana anaovan'izay fifidianana zay no andrasany rehetra ahafahan'ny olom-pirenena rehetra zay mananjo hifidy aneo ny safidiny fa tsy hanaovana amboletra lava izany hoe fifandimbiasam-pahefana eto Madagasikara zany fa handrasanay ny ara-demokratika amin'ny alalan'ny fifidianana ny antoko ty anivon'ny fanoerana indrindra ny antoko-tiky Madagasikara de vonona ny atrika ny fifidianana rehetra eto Madagasikara ary izany indrindra no ananana iadidy amin'izao fotoana izao ny kolokolo andrem-pikambana ao anatin'ny atoko mamolavola ny toe-tsaina hiatrika an'izany fifidianana zany anisan'izany no hoe ilaina ny mandalana nivon'ireny biraopokotany reny mba hanamarinana ny anarany tsirairay ao anatin'ny lisy mpifidianana ve satria de zay no antoko ahafahantsika mandray anjara amin'ny fifidianana eto amin'ny tany sy ny firenena ka mahavariana ihany moa zany izany fetsika zay naseho an'Andriamatoa minisitra zany faharoa manarakaraka an'izay dia anisan'ny androm-pandrakana lehibe ny ACDDED nametraka tsara n'zany hoe lafo ny tokony fampivelarana ny sehatry ny demokrasia zany eto Madagasikara ary isorana azy lehibe moa zany amin'izao fotoana izao satria hatramin'izay koa tsika namana faniry dia tsy de nahare loatra n'zany feoan'zany filohan'zany androm-panjakana zany fa ankehitriny dia samy joro milazany marina inona ny voalazany lalàna inona ny fahafahana azony eo anivon'ny mpitondra fanjakana sy ny fanoerana hiatrehana an'izay hoe raharaham-pirenena zay satria de ilaina reo hery roa ireo zany hoe ny eo anivon'ny fitondrana sy ny edy anivon'ny fanoerana mba ahafahana mandanjalanja ny tena zava-misy marina eto amin'ny tany sy ny firenena ka eto dia mbola manao ihany ny antsoavo ho an'ny eo anivon'ny fitsarana avy momba lalam-panorenana satria raha no tany sainy namana faniry teo ny ambangivango ny voalazany zany lalam-panorenana zany makasika ny zofototra ny fahalalahana tsy ny sisa dia maro amin'ny io lalam-panorenana io no hita sy tsapa amin'izao fotoana izao fa vaososy ary atao hoe ny eo anivony zany fitondram-panjakana zany mihitsy no maneho an'izay hoe fanaovana tsinotsinona an'izany lalam-panorenana zany ka ilaina de ilaina zany ny fandraisana andraikitry ny eo anivon'ny fitsarana avy momba lalam-panorenana tsy vao zao ihany tsika no nanao an'izay antso zay teto fa efa maro ireo zavatra hitatsika fa ilaina ny fandraisana andraikitra satria irioa ny androm-panjakana anankiray lehibe indrindra zay miantoka an'izany hoe fanajana toy ny anak'Andriamaso ny lalam-panorenana zay mifehan'ny tany sy ny firenena izany ka dia lalana izorana zany amin'izao fotoana izao ny miandry atsika rehetra na ny ety anivon'ny fanoerana na ny eo anivon'ny fitondramana namana faniry de ny hoe andeha herisona ny latabatra boribory ifampidiniana makasika ny lalam-pifidianana sy ny manodidina an'izay seha-pifidianana zay ary ao anatiny le atsotsika hoe dinika nasionaly no herisotsika amin'izany lalana izany mazava tsara zay deputé Alain tsy mazafy ary ho tonga am'izay io manova ataovy daholo niketrika reo rehetrarehetra fa ho tonga am'izay io ho tonga am'izay io tompoko tsy maintsy alaminy ty ny texte no miresaka an'izany ary ny tery ny toromarika natao mivondrony Europiana de tonga am'izany fa zao deputé Alain tsy mazafy averina ho resahana indray zany le teny ministra Jery Atrefindrazana teo le tao amin'ny TVM averytsika fandroany de enotsika tsara ty teniny ty ny am'le hoe ny tsy fanekena reso izy fa misy an'le 5 taona fepitaona esany ny filoha de mamita an'io fepitaona io ny filoha enotsika tsara le izy de miverina indray zany tsika zao dao ara namana teknisiana ao samy tompo Madagasikara atsika na ny mpitondra na ny oentina na ny mpanohitra
ka inona le anaovana zay le fianan-doza any zavatra misy de zao akaiky ny fifidianana ny andray ny tiako iresahana azy ny fomba fahitako azy a de le mbola tsy fanekenina resy foana satria io tsy fanekena resy io nge mazava vita ny fifidianana 5 taona ny fepotona iasan'ny filoha-pirenena anankiray a tapitra ny 5 taona de miditra ao anatina fifidianantsika mazava ny voalazany lalàna rehetrarehetra mahakasika amin'ny fifidianana misy ny fepotona anaovana fampelezakevitra ho an'izay rehetrarehetra irotsaka ho filoha-pirenena fa hatramin'izay io tsy amin'ity fotoana hitondrana filohan'ny rajoelona ty ihany nge no tsy apetraka hiasa foana le fitondram-panjakana ary tsy nomena sehatra efa 5 taona ny nomeny vaoaka malagasy anazy aloha nataotsika hoe marina fa malalaka ny fanehoan-kevitra rehetrarehetra misy ny fanitsiana rehetrarehetra nizay mety tsy mety ao anivony zay mety ho fitantanana fa tsy tokony mialatsiny raha miteny an'ity tsy tokony mbola fotoana ahafahan'ny olona tsy eo amin'ny fitondrana mandeha mitety faritra anao inona moa izy any amin'le faritra any inona tokoa ny tena anjaraindraikitra mba hahafahany manamarina ny reny fidinina isa-paritra reny tsy hoe amaministra ny tenako fa ny fitondram-panjakana kehitriny de mazava aloha ny torodalana rehetrarehetra manatanteraka mively rano zay natao niaraka tamin'ny vaoaka malagasy nandritra ny reny fampelezakevitra reny ny filoha-pirenena raha enitsika tsara le resaka teo de hoe 5 taona ozy izy ministra zany jery zay mpikambina anatin'ny gouvernementa ny fepotona iasan'ny filoha tapitra ny 5 taona de miomana amin'ny fifidianana de misy ny fotoana ny fampilezakevitra de njava-misy de voakorotana foana le fanjakana teo aloha sofa izy ihany aloha ny namaly any tenana fa zay nge nitranga 2009 tsy nahandro tatana an'le fahataperany manda de nitondra vahoaka nanomboka teo amikanjany tafony Mahamasina nandeha tato amikanjany demokrasia Ambojatovo nentina nidina teny 13 mai de nanao fandrobana 26 janvier to 7 février de nanao intimidation mois de mars rava ny fanjakana président Marc Ravalomanana satria tsy naharitra an'lay manda 5 taona lay nitaritolona tamin'izany raha izay faharoa fa iza moa no nitakina ary nantonga le élection présidentielle anticipée 2018 ary nanakorotana fanjakana raha ohatra ka zay voambolana ny resahan'le ministra azy zay ao anaty gouvernement tamin'izao fotoana zao fa député any Fort Dauphin tamin'ny fotoanandro ao ny sarinao andriamato ministra teny amin'ny 13 mai io ianao tsy naharitra an'le 5 taona nareo de enao ndray mamelesina am'izao fotoana zao fepotona 5 taona de miaritra fifidianantsika fa rehefa vita le manda de manao fampilezakevitra rehefa aveo io andriamatotody arinao io tsy lavitra anao io ianao io manao akanjo lobaka fotsy aorinany Ramatoa Christine député Nina député Brunel sy ny sisa reo io ianao io parmi les 73 député ianao nidina teny amin'ny 13 mai ny ainga aveny Ambojatovo taty amin'ny tranony mpanolotsaina ny tanàna teo akaikin'ny ministère amponina ary nanozongozona le fitondrana rajonary mampianina nitaky le sy le élection anticipée de nahazo an'le gouvernement de consensus mipetraha prime ministre Atsay am'izao fotoana zao de enao ve tompoko no anome lesona ny démocratie enao ve ny anome lesona amin'ny alternance démocratique ny amin'ny hoe miandro fepotona 5 taona de miatrika fampilezakevitra rehefa aveo nefa ianao ary raha nitondra voaka nidina an-dalambe tsy nahandro 5 taona ny rajonary mampianina aza mba hafahafa ho anareo aza mba hafahafa fa mahamenatra le izy amin'ny fomba fanaovana politika tsy méplace mihitsy anareo hiteny zavatra ohatr'izany tsisy lesona raisina any aminareo mihitsiny ary zay le izy hoe raha tsy manao contrana pouvoir ohatran'izao zany ny mpanohitra de lasa mahazo vaovao diso le vahoaka malagasy
heureusement nisy antony tahiry tsara ny 2018 teny amin'ny 13 mai tony député Alain Mazafy ary ianao moa nisy any teny anjara teo io izy io miaraka amin'ny samboady de hiteny venao androany omaly tamin'ny zoma fa mandrasa n'le fepitaona 5 taona no meny lalàna tsy tafatomona foana fa voakorotana le fanjakana tsy navita ianao zao no tenen'ny tenanao am'izany satria ianao ny tondra vahoaka nidina teny amin'ny 13 mai ary tsy nandra n'le 5 taona ary nahatsapa fa zava-dehibe le fomba fanio-kevitra tsy filaminana ara-pifidianana ihany ko ngeny na tonga n'le 73 député misy hésitation betabe tamin'iny de nitarika nakanonakano de tonga tany aloha mba tsy hivina ihany le izy fa tsy de tena misy moral na leçon raisina any aminareo raha ohatra koatran'ireny ny fihetsikareo tamin'ny fotoana député Alain Ratsimazafy. Fanampin'izay nge manao fanira nisan'ny tsindriny teo moa hoe aninona any amin'ireny fitsidiam-paritra reny moa zany ny etianivon'ny fanoherana tsy mbola fotoana ny fampelezan-kevitra zao marina tokoa zay lazainao zay hoe tsy ao anatin'ny fampelezan-kevitra tsika satria tsy hanao fampelezan-kevitra nge ny dinan'ny lehibe an'ny fanoherana any amin'ny faritra samihafa fa voalohany a de ny arak'izay hoe mitsidika ny faritra izy a mihaino ny vahoaka izy a ary mamantatra ny zava-misy ny fotony izy ny fanandrifindrindra amin'ny anjara andraikitra tandrify ny fitondram-panjakana zay tsy vitany ka ametrahany ny fanamarihana na kritika mifanandrify am'izay satria dia ny lalàna ny mametraka an'izay anjara andraikitra ny etianivon'ny fanoheran'izay indrindra ny filohan'ny mpanohatra eto Madagasikara manao ny contre pouvoir ozitsika teo ka ataoko fa tsy misy tokony hanakanana na ihany ko hanahirana anareo anivon'ny fitondrana ny fidinan'ny filoha Marc Ravalomanana eny amin'ireny faritra samihafa reny satria dia ny anjara andraikiny voalazany lalàna no tanterahany ary tadio tsara fa zany filoha Marc Ravalomanana zany hoa de amafisiko ihany no hoe filohan'ny atokotiky Madagasikara izy aloha anankiray ary ny faharoa de filohan'ny mpanohatra eto Madagasikara ivondronan'ireo atoko politika maro samihafa ao anatin'ny RMDM zany filoha Marc Ravalomanana zany ka ireo handraikitra amin'ny mahafilohana atoko azy io sy mahafilohan'ny vondrana atoko azy io etianivon'ny fanoherana no tanterahany ary izay dia manaraka tsara any lalàna velona eto amin'ny tany sy ny firenena zay hitatsika moa na manafaniry fa maty akarana any nge le lalàna fean'ny mpanohatra le hoe 2021-06 iny a de midriky zany fa ny 2011-03 zay efa nazahoana ny fankatoavana rehetra treo nivon'ny androm-panjakana sy ny fitsarana mpanoherana ny tokony anakery eto amintsika fa le fitondram-panjakana hatram'izao de mbola tsy tonga amin'ny fametrahana ihany an'izany hoe lehibe amin'ny mpanohatra eny anivon'ny androm-panjakana toy ny anteny meram-pirenena mandraky ty androany zay hitarafanay foana am'le hoe ny fahatahorany zao fitondram-panjakana zao ny mpanohatra no matonga any sakatsakany isan-karazany ny tsandraisana fanapahan-kevitra amin'ny fanomezana didim-panjakana na didy fampiarana mahakasika an'izany sata amin'ny fean'ny fanoherana zany eto Madagasikara andrasana roviana ary nefa tadio tsara fa ianareo mpitondra am'izao fotoana zao no namolavolany zany lalàna zany 2011-03 ary tamin'ny andronareo a no lanteny anivon'ny anteny mera lanteny anivon'ny anteny meran-doolona ary ny nakatoavin'ny fitsarana avy mbola lampareo zany lalàna amin'ny fean'ny fanoherana zany ko maninona ankehitriny rehefa ianareo no mitondra dia sala am'izao no anaovanareo any etianivon'ny fanoherana zay atao ngamba fa tsy rariny kosa raha ohatra ka izao foana no ifampitondrantsika eto amin'ny tany sy ny firenena ary ny filoha Marc Ravalomanana de efa nyteny fefa ampy zay ny fandeferana fa mila mijoro ny voaka malagasy manoloana ny zavatra misy am'izao fotoana zao satria dia toa vohitsaketsaka avokoa ny lalàna velona eto amin'ny tany sy ny firenena ary tsy asiana asiny tsony le voaka malagasy manoloana ny fahatrana lalina zay efa manjo azy am'izao fotoana zao ya zay ny amin'iny député Alain Ratsimazafy everitsika fa manazava bebe kokoa ny zava misy tokony fantatry ny vahoaka ary mba tsy hahafahany manao vaovao mandeha am'le pensée unique nyresantsika tamin'ny herinandro zava-misy zany hoe lalatokana de zay heveriny fanjakana fa izy no mife azy ny media rehetra sy zay olona tiany akarina sy zay adevitra tianao ritinao de izay ny zarainy amin'ny media rehetra ny zava-misy fa ny zavatra tahaka izao de ahafantarana vahoaka malagasy zava-misy tokony ho fantany any ambadiky ny adevitra rehetrarehetra any raha izay fa faharoa ihany koa de hoe mazava tsara le nambaran'le
lalàna teo amin'ny alalan'le éducation des citoyens na éducation citoyenne, éducation des membres, zay nyresahana teo député Alain Ratsibazafy. Ka ny firesahantsika am'zany ihany koa sady mitodika amin'ny olo-pirenentsika no mitodika am'ireo mpikambana zay manara-dia ny fanoherana, de ny rehetra no mandray am'izay araka ny tandrifiny zany. Fa rehefa tsy voatohana manko izy député Alain Ratsibazafy ary rehefa mandeha mangala dia amin'iny lalany manokana iny le fitondrana, zay tsy mampitovy mihitsiny. Zareo miteny tsy fotoana fampielezan-kevitra, hoy fantatry ny mpanohatra nge zany. Mpanohatra re mbola sy meritreritra mihitsy an'zany resaka fifidianana zany aloha, na de zay nambarany texte hoe ndao alamy maloha fifidianana, fa tsy hoe isaky misy zavatra mitranga de débouchena makany amina élection foana de aveo midonina ny rindrina de mitarika crise vaovao zany. Fa ozy ny mpanohatra ndao ikandoha aloha tsika anao concertation, ndao aloha andamy maretraretra n'ty lafiny ara-pifidianany reto tsika, ty lalam-pifidianany ity resaka liste électorale ity resaka composition senisy ny ACC sy ny sisa ty, ndao aloha amboaritsika zany retraretra zany, fa tsy mety io. Fa ianareo nefa lasa aloha raha tsy zany ve iteny le député sasany mbola mila 4 mandat, vitanay premier tour io, hatrany usiny mbola hoe maniry zay ve anao ny candidat sy ny sisa. Tsy ao anaty redynamisation le adevitra, raha redynamisation hafa le adevitra, satria zon'ny mpikambana mitaky ny filohany manao hoe ianao neverinay fa mbola tokony avita nyty raharaha ty. Fa any anaty lanonam-panjakana andanimbolam-panjakana, any anaty adevitra zay resahana tompona andraikim-panjakana zay miaraka amin'ny fanjakana, mamono afo mmpanotra amina zavatra tsy lôzika, défend l'indéfendable, de zany no resahana. De raha tsy manao contre-pouvoir ary nyresahako tamin'ny herinandro teo de hoe contre-poids am'le fanjakana, am'le olona mitondra fanjakana, le marikaravalomana sy ny tim, de mitady anderery any amin'ny lalana botsy miviliny le fitondram-panjakana, de zay na hitsika. De ohatran'izany endrika le fitsaram-pahefana am'izao fotoan'izao la décentralisation. De mitady anao an'le tany mikibo nitondrana an'le firenena ka lasa ho filoham-pirenena kely any amin'ny faritra ny chef de région, gouverneur izy am'izao fotoan'izao. Satria le mission politique no mibaiko azy, ny tsy maintsy ametraka ary amerina an'le fitondrana, zay le hoe réélection le président am'izao fotoan'izao sy ny stabilité du régime le mivorina tamin'ny fianaratsoa. De andeha le fizarana moto, de andeha le fizarana anreto iny ty tablette et consorti, de mametrapetraka an'le chef fokotany, de zay tsy miaraka amitsika tonga de solona teny zao, zareo le tsika tiako tenenina, fa le fomba fiteny ao anaty zay resahako zay. Zany ny fomba fanaovana politika vaovao entin'le izy. De olona tsy hita maso tariny lasa premier couteau en politique, lasa premier plan, satria le fisolalahana no lasa zava-dehibe. De ny sasany na de tokony ahira tsara, na de tokony ahiteny ara de miteniteny foana, satria lasa randra-tarihan'le régime any am'le mandeha tsy amin'olona le izy, tsy amy tokony ho izy, le zava-misy am'izao fotoan'izao. De na ny intellectuel raha diso daholo ny fomba fijeriny, voatery manaraka am'lay zavatra tsy ao anatin'le notion de miala am'le cadre an'le Émile Zola. Le zavatra tokony marina resahana araka ny fahitana azy sy ny nampianarana azy, diso rehefa miala anatin'le contexte, satria inona le zava-misy ka miara misaosy ka. Tena zavatra tsy tokony ho resahana ary tsy tokony arovana de lasa miaro, tsy mety le izy, hafahafa le izy. Ary zay nanairantsika amina endriky le décentralisation député Alain Ratsibazafy hoe zany koa mbola ny constitution no miresaka an'izany, kanefa de inonareo atao tsinitsinina le izy, tisy mandeha am'jelo ny zava-misy am'izao fotoan'izao. Ary anisany mahapotika mihitsiny ny resaka tsy amy fomba fanaovana politika intsony, fa anatina principe lehibe ho an'olona mitantana fanjakana sy am'lay ambara ny constitution fa zany no tokony hitondrana ny firenena député Alain. Marina mihitsy zay zavatra noresahana zao namana faniry, satria dia anisany nalasa saina mihitsy ilay atao hoe fanapahan-kevitra noraisina tao anivon'ny conseil des ministres zany mahakasika an'ity vondrom-bahoaka tsy njara-pahefany ity eto Madagasikara.
satria tokoa mantsy raha nylala voalaza ny lalam-panorenana ao amin'ny andininy fa 7 dia anisan'ny zay mamaritra indrindra ny antsoina hoe vonom-boaka tsy njara-pahefana dia raha vakitsika mihitsy ny andininy fa 7 dia ireo vonom-boaka tsy njara-pahefana dia manana zoa manandraikitra eken'ny lalàna ary mizaka tena ara-pitantanana sy ara-bola sehatra eo amin'ny rafi-pitondrana azon'ny olo-pirenena mandray anjara ny fitantanana ny raharam-bahoaka ary miantoka ny fanehoana izay fahasamihafana eo amin'izy ireo sy ny mampiavaka azy raha resahantsika zany a dia anisan'ny atao hoe mametraka an'izay autonomia na fahafahana manokan'izay a ho an'ny vondrom-boaka tsy njara-pahefana amin'ny lafi-pitantanany eo amin'ny sehatra ara-bola sy ny lafi-pitantanany raha-raha-mpanjakany hoterana zany ty lalam-panorenany ty ao amin'ny andininy fa 7 ary mbola nao mafisiny ao amin'ny andininy fa 2 ihany koa izay le hoe ny ireo collectivité territoriale décentralisée na ny CTD zany a de ny commune ny région ary ny province reo zany a no atsotsika hoe vondrom-bahoaka tsy njara-pahefana ao amin'ny andininy fa 3 no ahitantsika an'izany ny zavatra manahirana tokoa na manafaniry raha nisy ny atao hoe fanairana mialohan'ny fandraisan'izany filakevitry ny ministra zany a fanapahan-kevitra dia anisy ny fanairana nataon'ireo société civile zany a anisan'izany ny ONG Ivorary a ny ONG SA sy ireo société civile maro zay nametraka ny aiandry mahakasika ny mety ho fanapahan-kevitra na hoe fampitomboana ny fahefana ananan'ny gouvernoura na ny lehibean'ny faritra amin'izao fotoan'izao asa raha vonona moa zany eo amin'ny teknisianinao a izay atao hoe fanamariana na ny aya napetraka ireo société civile reo tamin'ny fa 7 ny volana jolay taona 2024 zany aya zany napetraka kanefa dia andro vitsy tateorina raha nisy ny fivoriana teo anivon'ny teo amin'ny filakevitry ministra de noraisina ny fanapahan-kevitra zay manambara sahala am'izao zany zay fanapahan-kevitra zay asa namana teknisianina rehefa vonona aloha lay avy amin'ny société civile mahakasika an'lay hoe non à un projet de décret sur les régions qui risque de renforcer la centralisation du pouvoir entre les mains de l'exécutif tsara ny anehoantsika an'izay hoe tsika dia manana mihitsy ny atao hoe pirofo mahakasika an'izay zavatra zay a mbola ho aseho antsika eo ihany antsara zay rehefa avy eo fa io fanambarana nataon'ny société civile io a dia mametraka any hoe sao de hiverina makany amin'ny centralisation ary tsika na ny hoe fivangongona fahefana eo anivon'ny fitondram-panjakana foibe ary tsika fa manaitra anareo fitondram-panjakana zay mialohan'ny andraisanareo an'izany fanapahan-kevitra zany amin'ny hoe fanatovanana ny fahefana zay ananany lehibean'ny faritra voalazan'ny lalàna 2014-020 ary koa ny didim-panjakana 2019-1866 zay mamaritra indrindra n'lay hoe fanendrenan'ireo gouverneur reo fa raha dinihana zany a dia ity fanapahan-kevitra noraisiny fitondram-panjakana ity tao anatin'ny filakevitry ministry ny fa 20 jolay taona 2024 dia voalaza tsara ato hoe ao amin'ny ministeran'ny atany sy ny fitsinjara-pahefana dia nakatoavina ny didim-panjakana mameno ireo teboka vitsivitsy voalaza tao anatin'ny didim-panjakana laharana 2019 1866 tamin'ny 25 septembre 2019 mikasika an'inona ny gouvernora isan'izany ireto teboka ireto misy teboka maromaro fa ny tsara hotsindrina de ao amin'ny teboka fa 5 zany mamaritra tsara ny hoe ho fampiarana ny voalazan'ny andininy 5 ao amin'ny lalàna 2014-020 tamin'ny 27 septembre 2014 ireo sampandra-ra-panjakana dia maka-hevitra amin'ny gouvernora momba ireo tetikasa fampandrosoana ho tanterahana eo amin'ny faritra iadidiny sy manome azy dika mitovy amin'ny tatitry ny asa etsakilany zany hoe lasa voafehan'le gouvernora ve zany a ny rafitra eny fotony
nefa lazain'ny lalam-pandroena fa vondrom-boky tsy njara-pahefana izany hoe raha vondrom-boky tsy njara-pahefana zany ny faritra sy ny commune dia tsy misy tokony hifampibaiko na ihany ko tsy misy ilay antsoina hoe chef hiérarchique fa samy manana n'lay antsoina hoe circonscription administrative ny commune sy ny faritra fa kosa dia samy maleo teny izy ireo ny amin'ny lafiny fitantanana ny amin'ny lafiny indrindrindra ny amin'ny sehatra arabola zany zay hitantanana ny faritra voalaza iny ka ato anatin'ity didi-panjakany ity mantsy dia toa misy indray zany ny fitsabany lehibe an'ny faritra eny am'ireny sampandraram-panjakana isan-karazany reny ary resahany eo mihitsy ny hoe toy ny maka ny anjara toerany STD izy na le atsotsika hoe service technique déconcentré izy satria ny toy ny fahefanana na ny préfet sy ny sous-préfet zany indray ity gouvernora resahany ity raha diniany zay de toa mandray roa ny fahefana hanana ny gouvernora am'izao fotoana zao ary zay indrindra no mahatonga zany ny ao anivon'ny société civile nametraka ny ahihany hoe fa inona marina ny tena tian'ny fanjakana apetraka am'izao fotoana zao toa ezahana fehezina avokoa ny rafitra rehetra ary noho izy mifanitsaka amin'ny ny lalam-pandroenana sy ireo lalàna zay efa nisy tony 2014-020 zay mifehany vondrom-boky tsy njara-pahefana no tena manahira-tsaina am'izao fotoana zao hoe entina ho aiza marina ity fireneny ity satria de tsapatsika zany raha araka io didi-panjakana andraisina teo anivon'ny filakevitry ny ministra io de misy ny fitsabany lehibe an'ny faritra eny am'ireny vondrom-boky tsy njara-pahefana eny fotony reny ka lasa ohatrany hoe contrôleur indray izy zany am'izao fotoana zao satria dia teren'io didi-panjakana io hanao tatotra reny olona reny ary maka ny heviny am'ireo asa fampandrosoana tiany ho tanterahana eny fotony zay ataontsika angamba fa mifanitsaka ihany amin'ny lalàna velona tany aloha izany rehetra zany raha mahakasika ny antsoina hoe vondrom-boky tsy njara-pahefana no resahana zay mantsy namana faniry no trony hoe nasarika kely ianao ny teny hoe aiza marina ny tena fampiarana ny ty vondrom-boky tsy njara-pahefana ty eto Madagasikara fa aniko de tena mandringy zany am'izao fotoana zao ary toa miembotritsika amin'ny fametrahana n'zany rafitra ny vondrom-boky tsy njara-pahefana zany raha tsy teny aho hoe ny mahakasika an'ity gouvernora ity efa roa taona nge zay ireo no nitatana teo ary ny fitsarana avy momba lalam-pandroena nametraka tsara tamin'ny atao hoe ny fanapahan-kevitra zay ndraisin'izy ireo na ny décision an'izy ireo mahakasika ny fametrahana ny gouvernora hoe provisoire ihany ao anatina roa taona avetsika mbola tsy miditra ao anatina fifidianana an'zany atao hoe tantana ny faritra zany satria raha ny lalam-pandroenana de tokony hipetraka tsara ny antsoina hoe organe exécutif sy ny organe délibérant zay tokony amaritra n'zany vondrom-boky tsy njara-pahefana zany fa am'izao fotoana zao de mandidy de homana ny gouverneur atsika eto Madagasikara ary eto moa zany efa naseho any namana teknisianina eto zay le ahian'ireo société civile reo hoe lasa miverina ngetsika zany namana faniry makany amin'ny resaka hoe mampivangongo fahefana ho an'ny mpitondra am'izao fotoana zao hoe raha ohatra ka nitanterahana ity fanapahan-kevitra anyraisin' ity ka nanahirana de nanahirana no mijery an'izay fa samy hafan'ny lalàna velona sy ny fanapahan-kevitra anraisina teo anivon'ny filakevitra ministra zay mahakasika an'ity fitsinjara-pahefana eto Madagasikara ity ny anapitsika an'io zany de tia ny ambara ny lalam-pandroenana tsika manko mifototra foana am'le lalàna zany satria miresaka an'le hoe tsy fanajana an'le lalam-pandroenana manko dika zay satria ny resaka CTD na ny collectivité territoriale décentralisée de ny lalàna no miresaka an'izany de ao anatin'izay le hoe ny commune ny faritra dia ny faritany de ny commune mazava ho azy misy mpanolotsaina communal na municipaly de misy be ny tanàna ny faritra de misy mpanolotsaina mpanolotsaina faritra sy lehibe ny faritra zay le nyteneny député Alain teo hoe ny exécutif sy ny délibérant zany ary ny faritany de misy mpanolotsaina paritany sy misy chef de province lehibe any faritany zay misy ny anarana etsona azy de nefa novaina le faritra chef de région no atao gouverneur zay tsy natao le fividianana de ozy ny asitse hoe caractère temporaire zany hoe tsy azo toizana lavabe ho lasa définitive zany de raha nahentsika zany teo
ny fanairany ny ACDDED ny hoe mihemotra ny demokrasia eto Madagasikara, zony olona manao vezivezeny eto zay roa raha ohatra izy ka tsy voaheloko ny lalàna. Misy olona zay tena tokony hifantoka amin'ny asa nefa tsy mifantoka amin'ny asa, mifavarina amina zavatra hafa. Misy zavatra marobe tena mila fandiniana eto, zay mahatsara an'le fikaona sy ny sisa sy ny sisa. De zao mihitsy zao ady hevitra resahantsika zao aminatin'ny 770 mikasika indrindra anty ACDDED ty. Zao ny resahany 770 de hoe ny filahakevitra ambony ho an'ny fiarovana ny demokrasia sy ny fanjakana tan-dalàna, ino tsara, no miandraikitra ny fanaraha-maso, ny fanajana ny toetra fototry ny fahefana, virgule, ny demokrasia sy ny fanajana ny fanjakana tan-dalàna, virgule, ny fanaraha-maso, ny fampiroboroboana sy ny fiarovana ny zon'olombelona. Izany le asan'le ACDDED. Averitsika atolo izy ataontsika ny teny frantsay de hoe le Haut Conseil pour la défense de la démocratie et de l'état de droit est chargé d'observer le respect de l'éthique du pouvoir, de la démocratie et du respect de l'état de droit, de contrôler la promotion et la protection des droits de l'homme. Ka zao zavatra mitranga rehetrarehetra zao de anisan'izay fanaraha-maso ny fanajana n'izany toetra fototry ny fahefana zany na ny etika ny pouvoir zany le ACDDED. Ny resaka demokrasia sy ny fanjakana tan-dalàna sy ny fiarovana ny olona, satria be loatra zany le zavatra tsy mandeha am'izao fotoana zao. De io le mba iraritsika am'izay député Alain Ratsimbazafy, ny teny iny ny ACDDED, fa aizan'izay zany ny ACC le mpiaro an'ity lalam-panorenany ity, satria de efa nitsakitsahana tsy ny rarahina, ny viraviraina, ny potipotena, rovidrovitana zany lalam-panorenany zany. Raha araky ny kisarisary zany ahitantsika ny fomba ataony le fanjakana aminy. Fa mahafinaritra ho isika le miteny le ACDED araky ny nambarany député Alain Ratsimbazafy teo. Fa raha ohatra ka mbola miteny koa le ACC fa tsy vita tamin'ny séance d'information fotsiny iny ihany le tany amin'ny Nouveau Hotel, marina izy fa nyteniny amin'ny hoe zay tompoko de ezaka nitady voambolana hafa azo raisina fa tsy mitompona, dikan'izany de zao hoe tsy hampiasa ny principe-na doublon zany zay, fa mety ho hafa indray no ataonay araky ny teny député Jerry teo. Rehefa tsy hanao doublon zany reto olo reto de inona indray iketrika amin'le reto se foko tamy betabe tenitendreny reto. Zay le zavatra atahorantsika ary mila hitandremantsika mafy, satria tsika tsy mety mahatokontsony amin'ny fetrik' io fitondram-panjakana io, satria efa pahavandy loatra, efa be loatra le kilaingalenga. Ozy namana avy amin'ny fianaratso zay, de aoka zay fa be loatra ny kilaingalenga tonareo, ohatrohatran'izay le fomba fiteny zareo an'izy. Ka miaina anatin'le politika n'le kilaingalenga mavandy, tsy manome zavatra tena hisina filaminana sy fitonina le fitondram-panjakana araka le voambolana ataony, de lasa mailo ny rehetra. Ka raha ohatra zany le fitondram-panjakana manao ohatry ny toetra nataony io, de ozy tsika hoe le mpiaro ny lalam-panorenana kosa raha tokony hiteny akoatran'le filakevitra ambony miaro an'lay hoe demokrasia sy ny fanjakana tan-dalàna. Satria enfin mba manao kely ny olona hoe ofa, ay ve mba misy olona mijery ihany amina solomaso tena tsara fanaraka amin'ny lalàna ty resaky ty fa nieritreretina manko am'le institution rehetra am'le fitondram-panjakana de hoe io de manarakefa am'izay ataon'le fitondrana daholo na tsy manara-dalàna ary le mba misy any le ACDDED. De le CENI le ACC moa zany teny anova famindry zay, de nieritreretintsika mihitsiny aka fanapahan-kevitra satria afaka maka fanapahan-kevitra ny ACC manoloana ny fanitsakitsahana ny verimberina ny constitution. Azo ny atao zany, mijeran'izay ao anatin'ny texte io. Ny olona nanoratra n'io raha teo no filohan'ny ACC am'izao fotoana zao. Ny CENI moa zany de tsy hitatsika zay andraisana an'le CENI satria manao mission politique le CENI. Vao niainga fotsiny voalohany de fa tsy mahita doublon zay, vao nandray an'le fahefana de ny olakolana teo de zao efa voatery tsy maintsy hanao refonte, asa na omeny fanjakana le 50 milliards d'ariary anaovana an'le refonte satria zay vola tadiavina.
fanatiana na tsy tiana tsy maro toetra le seni fa efa tsikaritra sady ny endriky ny tondrana n'le raharaha anatin'le izy de eo ny mampanahy ny rehetra de mitondra n'zany adevitra zany tsika deputé Alain Tsimazafy ny amin'ny hoe le fitsinjaram-pahefana le gouverneur anao mission ve zany ho any am'le commune sy le fokotany zany gouverneur ave izy mampivory ny STD service territorial déconcentré solo tenan'ireo ministère rehetrarehetra ireo de reo tsy maintsy manao tatitra ny aminy de tsy maintsy mangataka ny hevitry ny gouverneur reo amin'ny zavatra zay ataony zavatra zay tsy nisy tao anatin'ny lalàna nefa manana ny département tanyreo manana ny patron reo amin'ny alalan'ny direction régionale ny direction générale ny ministère tompona andraikitra anaovan'izy ireo tatitra ary andraisan'izy ireo ny asan'izy ireo zay nge le service territorial déconcentré STD reo direction rehetrarehetra eny anivon'ny faritra sy ny district de ato tsy maintsy ndray mbola miara mivory ndray de mivory miaraka am'le vondrom-bahoaka party tsindrara-pahefana ndray le gouverneur mandrindra n'le aza de lasa mpandrindra izy à la fois izy zany gouverneur chef de région à la fois izy coordonnateur régional à la fois izy asa président régional koa satria lasa ohatry ny folokely tsisy ao anatin'ny lalàna daholo zany fa ny décret manitsaka loi am'izao de ny décret manitsaka constitution satria na ny antony zay mampetipety any Ramsey zay ny ahafahana mibata an'le fanjakana am 2023 fa mangila daholo ny intellectuel rehetrarehetra zay nianatra ny lalàna zay nianatra an'zay tokony ny anarany nandritry ny 5 taona 10 taona sy ny rehetrarehetra fa paf totona vany ny baiko ho an'zay olona tsy mahay an'zany de voatery manaraka tsy fidiny fotsiny tsy principe zany fa inona baiko politique zany de lasa tsy tafapetraka tsony le séparation de pouvoir ny resahantsika teo mazava be nge le séparation de pouvoir ny article 39 izy mandamina fitondraram-panjakana zay rosoana amin'ny rehetra fandanindany-pona sy fanodikodona volam-panjakana ho amin'ny tombontsoa manokana politika zany anisan'ny daholo zany de lasa misy administration anankiray zany manao an'io zavatra rehetrarehetra io de aty amin'ny présidence de satria izy manendry ny gouvernemanta de be fahefana de izy mandamina ny gouvernorat sy ny sisa ka io koa moa miankina amin'ny rattaché amin'ny daholo le organisme rattaché bobaka beko trany amin'izy hoe trany ambiankony rehetrarehetra de mirattaché daholo ngan'le présidence izy de afaka manao zay tiany atao izy trany amin'ny CSM tsy fantatra tsony manana andraikitra ao ny présidence izy mifoloha mitarika miaraka amin'ny ministre ny fitsarana ato izy aty amin'ny tafika izy chef suprême des armées tena matanjaka be le fahefany le flo de lasa régime présidentiel fortsika na semi parlementaire ary de misy fahefana tsy tamaso fa raisy ny fanapahan-kevitra satria le hoe tsy tamaso tsy ao anaty texte fa azo ny ataony le izy de simba le raharaha député Alain Tsimazafy de ny efa rany tsisy ninona mandeha am'zay laoniny am'izao de rehefa mipoka ny adiny QMM zay vao mandefa ministra efatra na 5 ny gouvernement iazakazaka hamono afo de rehefa jerevana le tatitra tsisy firesahana mihitsy mivaly le fitiliana momba an'le rano fa rehefa mandeha le fifampiresahana de hoe bon manao fitanina tsoratra procès verbal n'le réunion de mbola nisy procès verbal ndray aorinan'iny miaraka amin'ny ministre ny jono afaka miverina miasinareo tapitra de ay zary le lazaina fa nanaovana fitiliana le rano ohatran'izany nge le raharay firovolana mahery satria inona ny antony miteraka instabilité ho an'le régime le zava-misy any atsy any Fort Dauphin ka na zavatra tokony hoenona raha ny zavatra tokony ananana sosiara de tsy resahana anatin'le adevitra zao zany tena namaky misy tsika ao anatin'le tatitry le fitanana tsoratra le fivoriana fa tsisy resaka mihitsy ao mivalin'le fitiliana n'le rano fa de mahazo miverina manjono fa maninona raha afaka miverina manjono le mpanjono raha efa nomena fanapahan-kevitra hoe de andanonareo miverina manjono fa efa navelany anahana mambolana maro teo tsisy compensation taavon'ireo malagasy reo
de rehefa natao mibaraza mafy be le ady tratrana otazy le mpitandro filaminana de niazakazaka ny gouvernemanta mahay ambondrina fokotany kely vitsivitsy no mivondrona manodidina nandrakaraka misy an'izany lafinjavatra zany zany ely misy panika le fanjakana de maka décision zany le fanjakana za raha ny tokony izy de hoe inona le valiny zay gny tadiaviny olo le tao am QMM ve io produit io na tonga an'le trondro maty reo sa inona ny anton-javatra fa zao moa zany de hoe vokatry ny fifanarahana de miverina de misy fanapahan-kevitra foezaka lavitra eza de misy vahaolana de misy engagement ny de part et d'autre tena mampime le zavatra toko tsetsatsetsatsyaritra iny satria tsy aritry ny tsy teny an'izay am'le zava-misy any toerana de hoe mena vary zato kapoka le olona de mena voamaina de balahazo de isitraka rano fisotro madio de manomboka hiverina am'izay ny jiro de tsisy ny sakandalana satria manimba ny intérêt an'le QMM hafahafa le Madagasikara sy le mpitondra am'izao fotoana zao tena hafahafa mihitsy rehefa mahamay sy porotra am'izay mahaporitra azy de iny eny fiaramanidina manokana mitondra minisitra maromaro sy ny tompona andraiky mpanjakana miaraka ao fa teo aloha de any tany de zany nefa inona le zavatra mitranga le gouverneur tsy mahavaolana ao anatin'le faritra tsy voavahan'le gouverneur ely izy de voatery nandefa iraka le gouvernemanta lefa le gouverneur mba mena fahefany ary ny STD ny CTD ty vola hotatanina zao milliard d'ariary sy ny sisa deputé Alain Ratsimazafy reny moa zany namana faniry ao anatin'le fikoropahany fitondram-panjakana am'izao fotoana zao de ao foana le hoe endrika famonoana fotsiny amy zavatra misy fa tsy mijery mihitsy lavitra manoloana hoe inona ny vahaolana maharitra ho an'le vahoaka malagasy na am'lafiny zavatra nitranga tany amy QMM iny zao de efa horovolana ange zay no nisiny reny atao hoe fitarainana tam'ireny vahoaka tany reny fa tsy mahazo valy mahafapo le vahoaka hany ka hoe tonga amin'ny hoe vahoaka mitroatra foana ve vao andray fanapahan-kevitra zany de endrika anankiray tsy faiza mitantany zany ary efa sesilany ny zavatra mitranga am'zany eto amitsika tsy tany Fort Dauphin ihany fa manerana ny nosy dia ahitana taratra an'izay fitavozavozana fandraisana fanapahan-kevitra zay foana ny mpitantana ny firenentsika am'izao fotoana zao tsy zany anefa le hoe mitantana ny firenena fa ilaina ny mijery lavitra inona ny tena mahasoa anreto vahoaka reto ary mba vahaolana maharitra no entina fa tsy resaka kimaimaika lava eo amin'ny atao hoe famahana olana ao anatin'ny fotoana fona nde hoetiny hoe fa gouvernemanta mpikambana ao anatina gouvernemanta no midiny eny toerana de hitatsika am'izay fa tsy afapo le vahoaka ary hitatsika reny ny atao hoe fanehoany zareo ny heviny fa tsy mba fanjakana azahoana vahaolana raha ny fanjakana hita am'izao fotoana zao fa karazana tefo maika ny mba spesialité an'izao fitondran'izao na manafaniry ary anisan'ny manahirana moa no mieritreritra an'izay hoe tena olona vonona hitantana ny firenena tokoa ve fa tena zay no hita sesilany am'ireo famahana ny olany vahoaka ny fotony zay hitatsika sesilany am'izao fotoana zao maranasika deputé Alain Ratsimazafy alohan'ny amakitsika ny soratsoratra dia hitondra fanazavana kely ianao mikasika ny etsika ny tanterahanareo team Antsimondrano tamin'ny faran'ny herinandro teo zany tamin'ny herinandro teo ihany koa zany na ny tanora tiako Madagasikara na ny distim de samy manao ny fameloma maso avokoa deputé Alain Ratsimazafy marina tokoa zay namana faniry tato anatin'ny district Antsimondrano moa zany efa tava-joro somatsara ny mpikatroka ao anatin'ny atso hoe mpitantana ny tanora tiako Madagasikara ka nanao asa sosialy izy ireo am'izay hoe fanomezana boky neny amin'ny sekoly reny marina fa efa nisy ny anjara andraikitra zay nataoko teo amin'ny hoe amin'ny mahasolombavambahoaka fa ankehitriny de ny tanora mihitsy no tonga zany mitsidika ireny sekoly reny ary ny mitondra ihany koa ireo boky zay teo ampelantanany entina anatevenana zany ny boky zay efa misy eny zava-dehibe ho an'ny atokotiky Madagasikara moa ny sehatra ny fanabeazana satria hitatsika fa am'izao fotoana zao dia somary mandringy zany sehatra ny fanabeazana zany ka atao foana ny ezaka amin'ny fifanomezan-tanana tsy ny
andeha itsikera akory no atao hoe any apetraka zany eto amin'ny tany sy ny firenena fa zay le hoe mitondra ny vahaolana ihany koa ahafahana amin'ny fanome tanana ho fampandrosoana an'zany tanàna imbonan'izany ka ity fizarana boky ity moa zany dia atao amin'ny Seuze-Falerivo commune Pitatafika zany zay isorana manokana ireo tanora tiako Madagasikara miaraka amin'ny Andriamatoa ben'ny tanàna na Pitatafika moa zany izy manatanteraka an'izany asa sosialy zany fa manome lanja ny sehatra ny fanabeazana satria izy tokoa moa ny andimba rapitso ravaka pitso raha tsy ireo taranakitsika ireo no tsara fanomanana sy tsara kolokolo dia ankasitrahana ireo tanora tiako Madagasikara atao anatin'ny district na Antananarivo Atsimondrano. Akoatr'izay ihany koa dia niroso tamin'ny fiofanana ireo vehivavy tiako Madagasikara anisan'izany teto amin'ny district na Antananarivo Atsimondrano zay teny amin'ny foibean'ny antoko teny Belera moa zany no nanatanterahana izany fiofanana zany mahakasika ny fiahinana ny tontolo iainana zay fantatsika fa ny rehetra de samy tokony handray anjara ao anatin'izany fiarovana ny tontolo iainan'izany tao anatin'ny fiofanana zay nataon'zareo ihany koa moa ny fiatrehana ny hoe inona ny tontolo politika zay tokony ho fantatry ny vehivavy tiako Madagasikara satria dia ilaina ny fampitovian-jo amin'ny lasy ny vavy ary ny vehivavy ihany koa de tokony handray anjara amin'ny sehatra ara-politika amin'izay sokady samihafa tokony handraisan'zareo anjara zay indrindraindrindra moa ny amin'ny lafiny hoe fifidianana ho avy eto amin'ny tany sy ny firenena dia inona fa mba tokony hiakatra ny fandraisan'ny anjara ny vehivavy amin'izany seha-pifidianana zany satria tsapatsika ihany koa fa ny vehivavy de mahery fo tokoa na manafaniry ary hitatsika ny hoe fandraisana andraikitra izy ireo zay tsy miala mihitsy izy ireo ninona zavatra mitranga ato amin'ny tany sy ny firenena ary raha mijerytsika ny fivoriana isan-karazany na ara-politika io eny fa na ara-pivavahana ara dia ny vehivavy maro anisa any amin'ireny sehatra ireny any fandraisana anjara tafiditra ao anatin'ny fanetsiketsehana sy fikolokoloana ny antoko daholo zany rehetrarehetra zany ao anatin'ny redynamisation famoazana an'izany fitiavan-tanindrazana sy indrindra ihany koa fifampizarany eo amin'ny sampikambana amin'ny antoko tiako Madagasikara zany ary tsy ho ela ihany koa moa zany ny any amin'ny commune Itosy sy manodidina iny dia iroso amin'ny fameloma maso itsika ka de efa mimakomana tsika pikatroka tiako Madagasikara ary koa isika resy lahatra amin'ny antoko tiako Madagasikara eny fa na dia itsika any amin'ny antoko hafa raha kanefa dia tapa-kevitra amin'izao fotoan'izao fa anatevin-darana ny antokotsika tiako Madagasikara dia raisina tanandroa satria zay tokoa ny foto-kevitra ny redynamisation izay hoe fameloma maso zay ary misokatra ny varavarana ao antsika rehetra dia aza misalasala manantona fa ny antoko tiako Madagasikara dia mijoro hatrany ary ametraka ny lamina rehetra hiatrehantsika amin'ny hoavin'ny firenena. Eny ary amaky soratsoratsika zay efa voninao de anakatona ny rideau-ny miara-manonja amin'ity fahatelo amby roapolo ny volana Mai 2024 sy 2025 ty efa voninao ve namana teknisiana reo soratsoratra vitsivitsy raha vonina de ovakitsika ary idivinina Rabarel miaraba ny miara-manonja tsara ny fanovana raha mitondra makany amin'ny tsara fa raha hita fa tsy mety kosa tsy mahafaty mivelon-dalana tokony tsy ho lavahan'ny seo ny arabe rehefa tsy amboarina fa vao mainka lasa ngeza lay lavaka keliny eo de avadika kare fa hoe amboarina ho atao tip-top tsy vita akory nefa fa lasa lavaka be tahina ny arnia miaraba ny mpanolotra miara-manonja tena manakorotana fotsiny ny atao eto am'izao am'izay koa variana mitaraina ny olona de mety tsy mitaky an'lay 11 milliards ihany koa manohary jaona leksina salama aby atsika makasitraka atsika jiaby avy aty ambanja manaraka amin'ny Facebook zay io de miaraba atsika any ambanja any ihany koa miaraba atsika miorara zanajatova zao de efa mila raisina amin'ny fepetra ho an'ny sistany fa tsy avy eo de ilaza indray hoe tsy fotoana ny famezatseny tsony zao le resaka anangamby io le Variola Duchance tovrazaka miaraba ny député Géry Sizoky vavy tokanana vita ny redynamisation feno vahoaka izay alean-daza satria izy ihany ny vahaolana anavitra atsika gasy rehetra ao tovrazaka ihany
Jean Eric aza de efa nilaza fa mba tsy isiany korotana de anatao lany TGV ka am'izao zimo 486 izao ela vao anakana ny vao anakana ny tim tsy tety faritra tena mahamenatra ny ataonareo ministra mpanipy oditra akondro ho an'ny Rajoelina zao mba efa nivavaka mba te hianatra ny dada de nareo ministra indray no manakana azy tsy hibebaka sa fiatraram-belatsy no betsaka ry TGV fa niokevitra daholo zany ka tsara mifamitaka samy manama mitondra mihevitra izy fa rehefa atsona amin'ny spectacle ny olona de hoe tisy manaiky azy Mamra Berso fixation ny seza ny tenin'ny nga ministra efa hitan'ny olona ny fahalemeny mambahoaka fa dokafana ary lazaina fa mety daholo ny ataony rehefa mahavita an'izay de milamina seza Mahere Dimex 2009 ne nalainy zareo teo ny président Marc Ravalomanana zay nampandrosa ny Madagasikara tena ministra misolelaka mihitsy mahamenatra Jean-Claude Rasomaefa vita mitondra ny manao dany ny kibona fa isika mpanohatra ny malefaka loatra ko de ararotiny zany ko aoka ho entitra isika eny ary de iny fa niokevitra Jean-Claude iny zany namarana azy député Alain Tsimazavy de taperitsika mifandarana eny ary ya de mbola manatitra ny fisaorana etona moa atsika rehetra zay nanaraka hatramin'ny farany ny fandarana miara-manonja tamin'ity maraina ity ary mirary atsika ihany koa avita ny tontolo andro amin'ity andro an'ity ary isan'andro moa dia misy foana ny fandarana ka de mbola manentana atsika na toerana na nivelany ny any amin'ny faritra isan-karazany any mba hanaraka zany fandarana zany satria de hitatsika fa miezaka ireo tompona andraikitra samihafa ao anatin'ity fandarana ity mitrandraka ny loharanom-baovao rehetra ary anomezana izany ara-potoana ho atsika mpanaraka ny fandarana ary eto ihany koa de mbola manentana atsika indrindra ho an'ny eny amin'ny tontolo ambanivohitra eny miaraka amin'ilay radio eny tsika sady miasitsika ifampizarana vaovao daholo zany rehetrarehetra zany ary tsapanay tokoa fa misy ny manaraka ny fandarana itsika matoa miseho reny fanamarihana sy fakasitrahana samy hafa reny dia makasitraka makatelona atsika rehetra tamin'ity andro anio ity ametraka ny velo mahafinaritra tompoko de ho an'ny rapitsindray solomavamboaka fa hady hevitra hafandray no etitsika anatin'ny fandarana fa hatreto aloha ny fotoana atsika androany veloma tompoko lahy makasitraka tompoko avy